manana tompo anankiray. Andeha aritsika amin'ity fotoana ity raha hanomboka an'izao fotoana izao dia hanomboka amin'ny fotoana hiantso ny anaran'Andriamanitra. Hiara hivavaka isika tompoko. Jehovah Andriamanitra raha izanaka ary fanay masina. Ianao ilay Andriamanitra ny nofo rehetra. Ianao ilay Andriamanitra nahary. Anao Andriamanitra eo ny tany sy izay rehetra eo aminy. Amin'ity anio ity izay tsiraray avy dia miray fo saina fanahy eto anatrianao Andriamanitra. Satria ianao dia nanao an'izao fotoana izao mba hiaonanay aminao ary mba hiaonanao aminay ihany koa tompo. Andriamanitra ô, hiteny izay androany hoe misandrata amin'ny avo indrindra. Efa misandratra ianao ary tompo ny fisandratana. Fa manao an'izany vavaka izany izay mba hisandratanao manokana amin'ny isam-batan'olona. Hisandratanao manokana amin'ny segondra, minitra, ny ora izay ataona eto Andriamanitra. Raha io, ianao no Andriamanitra mahalala ny tsiraray avy ary fantatray fa na iza tonga eto androany dia hita ny fahalebiazanao, hiaina ny fanatrehanao ary handray betsaka avy aminao Andriamanitra. Tsisy alamaina eto androany fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ianao, manamby ampony ao aminao Andriamanitra ho amin'ny olonao tsiraray avy. Dia taio Andriamanitra ohatra ty am-piandohana ka hatrany amin'ny fiafarana satria ianao no alfa sy omega dia ianao no ametrahanay hatraty am-piandohana ka hatramin'ny fiafarana Andriamanitra. Ho anao ny dera laza voninahitra satria anao hatramin'ny taloha indrindra izany ary mbola sy ny fahatanterahany programanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sika rehetra na hoe amen. Samy hitahin'Andriamanitra tompoko a, hiainao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Sao dia hiara maki ny salamo isika. Salamo fideranan'Andriamanitra. Fiantsoana izao tontolo izao a, hanompo an'i Jehovah. Manasanao amin'izao fotoana izao andray ny baibolinao a, amin'ny salamo fahazato. Salamo fahazato a, dia efa nikitsika manomboka amin'ny andininy voalohany a ka hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mioby ho an'i Jehovah ary tany rehetra. Manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao atsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midiry eo amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Mbola misy teny arivoaza dia mbola tiapy foana izany. Amen. Lay tomponana sitranay, sitrana tanteraka. Amen. Hallelujah. Let us Jesús be fitiavan izay, lay rano velona, lay rano velona. Hey. Kinano avaliku hani Jehovah, sachimari zavatra ataoniwa. Kinano avaliku hani
Jehova satria maro zavatra nataony hoay maraisoe Jesosy ny fisarako maraiso Jesosy Tsika sinao to inona ny valitsika any Jehova. Halleluja. Any Jehova. Nanao zavatra tsara be ny fiainantsika izy. Maro zavatra nataony hoay. Halleluja. Hinano avaliko any Jehova. Satria maro zavatra nataony hoay. Satria maro ny zavatra nataony hoantsika hinano avaliko any Jehova satria maro ny zavatra nataony andao rahantsika teka mafy be ho an'Andriamanitra ho fanomeza voninahitra manokana ny tompo a araka ilay hira teo hoe inona navalinao an Jehova amin'ity androany ity men'Andriamanitra fofonaintsika menakavy a men'Andriamanitra heritanjaka fahasalamana fanambinana men'Andriamanitra tombonandro ahafahatsika miara amiray saina eto amin'ity toerana ity noho izany a androantsika dia andray zavatra angiza-be avy amin'Andriamanitra misy mpanompon'Andriamanitra ho avy eto a ary ny fampidirana androany dia ny fitaomana ny fanan'ny olona ao anatin'ny fitoriana filazantsara lehibe a vavaka ihany koa fanasitranana ho an'ny olona tsy avy manana ny olana manana ny aretina maro samihafa izay mety sarotra sitranana entanina avy hatranotsika menakavy any ivelany ihany a ho anao izay manatsofona mandeha an'izao fotoana androany izao a anantona ety amin'ny kianja izay ahafahantsika indray a miaraka amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity satria an Jesosy Kristy irery ihany no ilaitsika lay tsy miova maly an'io manak'izay ndao mahita tanana mafy a miaraka amin'ilay oakoaky ny olona mpandresy satria fotoana miavaka androany a ahafahantsika miara mifampitantana ny fiombonan'ny pasteur rehetrarehetra sy ny fiangonana eto Antsirabe a no miara miray saina ao anatin'ny FMFA eto Antsirabe izay le hoe mba iray ihany a izy rehetra anombokontsika ao anatin'ny fiderana ao anatin'ny hira
ao anatin'ny fandizana miaraka amin'ireo mpandi be dehibe rehefa avy atsika andray ny lelan'Andriamanitra ihany kosa izy rehetra hitarika sy hitondra ny hafatra eto be dehibe ny laminasa eto fa teneniny fotsiny ny eo akaikinao hoe aza malakilaky mody saty zany ve misy olona veto e ao fa feo an'ny tompony tananao raha tena nisy olombelona eto amin'ity toerany ity mandray tsara ve tsika rehetrany e ndao tsika hika Jesosy ny telo ho mariky ny fiarah-miasa eto amin'izao toerana zao dia hanomboka ao anatin'ny fiderana ireto pira zay manome voninahitra an'Andriamanitra ireto raha fiderana ny resana dia manaingy anao mba hitsangana hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra hitsangana dia hika Jesosy ny telo tsika manisa telo dia miara-mika mafy isa roa telo Jesosy Jesosy se teka sady iorakoka mafy ho an'Andriamanitra amin'ity androany ity voninahitra Andriamanitra reny ndao atsika aza le tanatsika teka ho an'i Jesosy yo 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 Raresia mia izi unende Sonia verimberi quasa e kumanate Famiglia unifiacciati Quasa bagnazzarani fiula Ci messi faranina del bene Narani ci sfornita Cigaretta yara yira Rassembla ura marace Rivudusa be manabande Tanania piglia leive Ci mangia lei Rufi mituluque Sonia vericula zain Awampu Famiglia unifiacciati Passo bagnazzarani fiula Si parani da lei Bene andare ci solita Let's go on, Jesosy. Yo, yo.
Jesús. Yo, 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 yo. Haleluya! Urakura kama fanzi sosi. Asa sana kanja manche. Asa vela ngingin ti terantia. Tenene o que não doce que eu ia ter na inteira. Tenene o que não doce que tem na inteira. Fazer social na livraison e on fait não. Ei! Isso é nula funa na vena de mancha livraison e on fait. Te atana na sua cura kama fantombo. Hallelujah! Hallelujah! Hey! Hey!
Andriamanitra ve teto androany. Ohatra mangatsiatsika ny ankamaroantsika efa nanao livraison Andriamanitra izy mino an'izany. Orakoraka be ho azy azy. Halleluja. Okafana ny fonao fa eto ny Andriamanitsika androany. Izy lay Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mpanao lalana, mpanao fahagagana. Izy hoe ny Andriamanitra Halleluja. Ndao mba hiteny androany hoe tiako Jesosy manana anao. Miombona amiko ve anao androany? Efa nanolotra ny fitiavany rehetra Andriamanitra ho asy anao tamina ny lorany an Jesosy Kristy zanany. Fa androany koa Andriamanitra mba te handrefeo eto amin'ity tanàna Antsirabe ity hoe misy olona miteny hoe tiako ianao Jesosy. Fala fa manana anao, fala fa tantana anao. Sono mano na naua. Tique, volte sono mano na naua. Tique, sono mano na naua. So alla fa mano na naua, alla fa tanta na naua. Tu zamzara shawe. Alla fa mano na naua, alla fa tua na naua. Falla fa mana na nao, falla fa tua na nao, tu som so det sawe. Falla fa mana na nao, falla fa tanta na nao, tu som so det sawe. Halleluja. Misy atmosfera hafa mihitsy eto androany. Ary tsy eto ihany misy fifaliana fa ny an-danitra any misy fifaliana. Te hilaza aminao fa misy fifaliana lehibe ao an-danitra ao satria maninona?
ny ray andro Jesoa ny teny tamin'Andriamanitra ray mba ho iray ihany ane izy tahaka ny mahay atsika ka rehefa hitan'ny Jesoa fa misy firaisana eto falifaly Jesoa ny an-danitra any halleloia ny lanitra rehetra mihitsy ny miarafaly no ny amintsika manana fanetretena miray fo saina fa na eo anatrehan'Andriamanitra arak'izany dia ao anatin'izao fikambanana izao fikambanana ny mpitory filazantsara eto Antsirabe maro ny fiangonana ao anatin'izany fa na izay naty izay tsy maintsy misy ny rafitra misy ny mpitarika ka dia mangataka mpanajana any président mba hiakatra ety ambony andray ny anjara fitenenany amin'izao fotoana izao dia mba omentsika tehaka mafy be araka ny tenin'Andriamanitra izay manambara fa mitary lalana ny fifanomezam-boninahitra tsy ho atsara antsika mitehaka atsika raha sy tonga ety ambony izy ataoko fa misy masomafy kokoa noho izay salama aby afaka mipetraka atsika tompoko azafady eny raha avako isany ny anjarako eto moa zany mpandrindra moa zany tena toerako fa anolotra zany reto mpanompon'Andriamanitra maromaro zay mivondrona amin'ny fitorina filazantsara fanambarana ny vaovao mahafaly eto Antsirabe ary eto dia milaza fa tsy mety amintsika kristianina tsony le miteny manao hoe fiangonana zoko fiangonana zandrina fiangonana rahavavy vavyevo na faravavy tsy mety zany kristianina atsika manaraka an' Jesosy Kristy araiky aby atsika mitiafa ho an' Jesosy zay zany raha ihany tsika alefa ho avy ny tompo eny amin'ireo lanitra haka ny fiangonany zay tena mibebaka marina dia zao tsisy mahafantatra n'izany anaran'izany kanefa koa zay tia tanitsika aloha zao dia ambarako ihany aloha zany ireto fiangonana dia afantaranao ihany koa hoe ay ve misy an'izany miaraka fa rehefa nanomana nyty tafika masina ity zany zahay dia ny fandrimbona ny fandinika ny fampitsodrano miaraka tamin'ny fiangonana rehetra teto Antsirabe zany ka mety hitanao eto aloha sasany farapitso hitanao izy raha afaka pitso hitanao indrindra ny alahady dia eo iaby atsika rehetra zany ka eto aloha dia alefako ny anonako azy eto fotsiny tsisy hoe le voatonona voalohany lehibe na voatonona farany kely fa dia tononoko arak'izay filarany voaray fotsiny izy ity fa tsy fantatro eto aloha zany ny sasany voalohany eto aloha dia pasteur Dafiny Arivo Jean Rodolphe tsy tarako izy teo ho avy eo any izy rehefa avy eo pasteur Andriatso Nalson Ranaivo ao am' Jesosy fandresena mandroso tompoko satria hoetytsika zany mbo hitan'ny olona mandroso tompoko ao amin'ny fiangonana Jesosy fandresena ambony andro soa mandroso tompoko pasteur Radanary Mamsoa ao am' Jesosy fandresena vadiny pasteur Nalson mandroso tompoko Andriatojo Rado pasteur Andriatojo Rado am' Jesosy mpanafaka eny Atsongo mandroso tompoko mandroso atsika pasteur Dafiny Arivo Jean Rodolphe amin'ny Fiombonana Antsirabe mandroso tompoko pasteur Andriamianta Samsoa Assemblée de Dieu eny Mahazina mandroso tompoko pasteur Gideona Ralay Armanana fiangonana Jesosy Kristy mpanjaka fiadanana mandroso tompoko ny andramo manelatra gara Razana Tsalama Voanginirina pasteur izy eny amin'ny Vondrombavaka Telesel mandroso tompoko pasteur moa zany na hoe mpiandry na eveka na bisopy fa raha ihany ny tiany loha zay dia hoe mpiandry ny dikany pasteur moa mahazatra atsika zany pasteur Andria Manampy Andria Tahiry Vondrombavaka Telesel mandroso tompoko mpivady izy reo faran'ireo zany mpivady izy
pasteur kotony indrina eoarda hery gosena famonjena eny andrangy mandroso tompoko pasteur andria mifidy Jean Teny gosena famonjena any amandray mandroso tompoko pasteur lavrary rakotomalala fiangonana Jesao Kristy mpanjakan'ny fiadanana eny Andramanelatra mandroso tompoko pasteur randrianay voary son Dominique Refy eny Ambalavato pasteur Rasolonjatovo Antanirina Refy ihany koa zany Ambalavato mpivady izy ireo pasteur Andriamady Nirina fiangonana fahasoavana Mahafaly Vatofotsy mandroso tompoko pasteur Andrea Noelson Niaina fiangonan'ny finoana Atsinanany Giara pasteur Sitrakanandrasana Toavina Jackie erin'ny voninahitra ao Ambomiandrosoa mandroso tompoko pasteur Andriambololo Nirina Julienique fiangonana La Lumière du Monde eny Bevoninkazo mandroso tompoko pasteur Rafanomezantsoa Kaleba ao amin'ny ambassadeur de Christ Andramovisy mandroso tompoko pasteur Rasolo Armalala Pierrette zanaka mpampiavana mandroso tompoko pasteur Rakotomalala fiangonana zanaka mpampiavana izy mivady moa zany reny ray aman-dreny be mandroso tompoko pasteur Andreatsoa Serge Anthony Jesao Kristy mpanjakan'ny fiadanana mandroso tompoko pasteur Randria Nantenaina Jona Rock City Church eny Ambomena mandroso tompoko pasteur Ramanarontsoa Simon Samuelson vondrombavaka Jesao Kristy safidy tsara mandroso tompoko pasteur Randrianarson Joshua fiangonana Jesao Kristy mpanjakan'ny fiadanana Salema Church Andramanelatra mandroso tompoko pasteur Andrianarivo Jean Cyril Sereux Velona Jesosy eny amin'ny Telesel mandroso tompoko pasteur Radimla Martial fiangonana ny Areny Kristy tsy talany Mazorivo mandroso tompoko miaraka amin'ny vadiny vadinao iny mandroso nareo mivady pasteur Ramaro Sandratana Anthony Stéphane mivady fiangonana mitafy ny voninahitra Kristy mandroso tompoko raha moa zany mivady dia hoentina le vady pasteur Ramandiny Soa Ajandrina Jean Claude fahazavany Kristy eny be masoandro mandroso tompoko pasteur Rakotondravala Andriniaina fiangonana velon'ny finoan'i Kristy eny Amborinomby mandroso tompoko pasteur Biala Jean-Noël Celle de la Terre eny Tanambao mandroso tompoko ny vadiny ao pasteur Vohirana mandroso tompoko aza misalasala rehefa eo ny ankilany mandroso tompoko pasteur Rafiononantsoa Minsoa Assemblée de Dieu Atsinanatsena Atanikatrakana mandroso tompoko pasteur Ramanitrandrasana Assemblée de Dieu Atsinanatsena mandroso tompoko izy mivady moa reny zany miaraka amin'ny pasteur Minsoa pasteur Rasolomampiona Venestoro amin'ny fiangonana Grâce Éternelle eny vohitra mandroso tompoko izy mivady eny akilana pasteur Atolo Janary Bakoly amin'ny Grâce Éternelle eo nareo mivady zany samy ao anatin'izay
pasteur ranay voarivelo Natanaela gosena famonjena mandroso tompoko pasteur Irmana mandroso tompoko tazako anao a mandroso tompoko a mandroso pasteur Irmana ao amin'ny fiangonana fiainam-baovao dia mandroso tompoko dia mbola misy ihany moa reto fa tsy mety tapitra ty fa dia mirahina zany ny zanak'Andriamanitra pasteur Rambiasa Erzo Serila ao amin'ny fiangonana Apokalipsia mandroso tompoko izy mivady reny zany a mandroso pasteur pasteur Nirina Antsirabe Remady Madagasikara Ivory mandroso tompoko sady ao anatin'ny mpidera moa zany a ihany koa izy ireny pasteur Randriamparany Jean Claude Vondrombavaka vadiny zanak'ondry eny Tsitamaso mandroso tompoko ny apôstôly hvkl mandroso tompoko amin'ny fiangonana Sekina eo deto atapy-tanàna izy pasteur Fitahina ao amin'ny refi sady mpihira no mpitendry zava-maneno aolo mihitsy anao mankatsy loatsy anao fa reto le mpitendry reto zany to tadako tato ny anarany fa tadidika any zareo pasteur Gideona Rafanomezatso mandroso anao mirema Ranovisy mandroso anao misy ay pasteur Bervony izy zao vadiny avy pasteur madame pasteur Bervony ao amin'ny sere asera ao amin'ny asera izy a mandroso tompoko pasteur Lalao ngany tsy diso mihitsy aza ao amin'ny fitenenana eny ary so dia mbola misy adino satria ny fahatongavan'ny tsirairay moa zany pasteur ao amin'izy zay ay pasteur Voangy Rakotony ray tonia mampely baiboly ay izy pasteur Voangy zay mandroso hoe avia moa ty fa ataoko eto aby atsika tonia mampely baiboly eto moa anao zay mbo hitan'olo avao fa eto a atry eny ary ro zany aloha zany efa niakatra antony ro zany aloha zany a fa raha sendra misy adinona latsaka kely a dia raha pitsika mbola eto raha afaka pitso indrindra raha amin'ny lahady zany tsika dia anao fisaorana fa androany aloha dia tsodrano atsika zafady ry avako itsodrano tsika an'izao tafika masina zao a mba ny fanatrehan'Andriamanitra anatrika eto a ny voninahitr'Andriamanitra no misandratra eto a tsy misy voninahitryolombelona koa hisandratra eto a fa hoe Jesosy Kristy a no misandratra ary izy ny te hamonjy ny olona na ny fanahiny na ny ainy na ny tenany azay le hoe olona feno ka ny fanahinao voavonjy ny tenanao ho sitrana ny fiainanao ho tain'Andriamanitra za mino marimarina fa hitona ny havanao ianao hoeto ny havanao eto zany dia miteny le fanahintsika re olona mila vonjena efa tena mampalely be zany le fanahin'ny olombelona amin'izao a tena efa mananao foana mihitsy zany a raha tsy tena fa tsy eto Madagasikara tsika fa ho tana tsy hitanao a 30 taona lasa zao avokoa malagasy ty a efa manao fitsaram-bahoaka tsy mety zany mamon'olona zany kanefa zava-misy tsy mifamehtsiny atsika tsy mifamehtsiny fa andao hitodika amin'ny Jesosy Kristy a le mpamonjy atsika mianakavy ka dia hivavaka tsika amin'izao fotoana zao zany a apetrakantsika ampelantan'Andriamanitra ny fotoana rehetra ty 3 andro isakariva androany rapitso amin'ny roa sasany a amin'ny alahady amin'ny roa sasany ento ny havanao a
ny sasany tokantrano efa mila misaraka mikorotana, ny sasany aretina efa lany eky ny dokotera fa hoe avainy hôpitaly any io a hainy jesosy daholo zany ry havako. Ento ety zanakanao mety maditra be mifokarongony tsy fataratsony, mampalahelo ange ny havatsika, mampalahelo ange migaleoka amin'le toka moa, mampalahelo ange tsy famezatsiny zany. Tsara malahelo amin'izany, malahelo amin'izany reto mpanompon'Andriamanitra be dehibe reto, de hoe ndao iraisainatsika mba hitondra tena hoe famonjena zay nampanantenan'ny tompo, manao hoe mandana ambarao hoe ambarao ny filazana tsara, torio ny vaovao mahafaly a mba handray famonjena ny olona. Ka angatahako anao mba hitsangana amin'izao fotoana izao a, dia mba anonontsika ny asan'Andriamanitra isandratra eto a, ary anonona ho an'ity tanàna Antsirabe ity sy ny manodidina anjakan'ny fahazavan'Andriamanitra. Tsika kosa mpanompon'Andriamanitra eto a, mba anonitra atolotsika ny tanàtsika itondrotsika ohatr'izao hoe dia ho antsika mpidera rehetra any a, sady manonona ho an'ny olona atsika manatrika eto a, na iza manatrika eto a, dia ho tahin'Andriamanitra na ny manatrika rehetra eny, na ny mpivarotra na zay mandalo a, dia ho tahin'Andriamanitra daholo tsika menakavy a, fa tiany atsika tiany ho vonjena. Ivavaka atsika sady itsodrano amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitro, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao no anonanay amin'izao fotoana izao ny fanatrehanao ane ho eto a, eto amin'ity tanàna Antsirabe sy ny manodidina ity, ka raha mba reto ny filazany tsara, raha mba reto ny vaovao mahafaly, ianao raha io amin'ny alalan'ny fanahy masonao a iasa, le fanahy masonao mampiaiky ny olona ny fahotana, le fanahy masona mampiaiky ny olona ny fahamarinana, le fanahy masona mampiaiky ny olona ny fitsarana. Zany ny asa eto a andrandray anay. Tsy vitanay ny asa fa ianao Andriamanitra miasa amin'ny fomba mahagaga. Tsy amikery koa na ny fahatanjahanay kory a na ny fahaiza-manao, fa ianao Andriamanitra mpamindra foane, amindra fo amin'ny olona rehetra eto Antsirabe sy ny manodidina, na izy na iza. Tsy manamelika ianao raha io, tsy manamelika ianao Jesosy a, ary milaza fotsiny ianao manao hoe anaka atolory amin'ny fonao. Tianao ny olona rehetra, tianao ny olona rehetra, na manahoana na manao fahotana vitany, tianao ny olona rehetra, tianao ny olona rehetra. Ary tonony eto zany famonjena lehibe ho ataonao raha io amin'ny alalan'ny fanahy masonao nohony amin'ny fitiavany Jesosy Kristy a, dia amonjy olona marobe anao a ao anatin'izao 3 andro zao. Ho tahiny zany fotoana rehetra zany, ho asoavinao zany fotoana zany a, ary niza mandray anjara eto, na mpidera na mpihira na mitondra teny na mpiara mivavaka, dia ianao Andriamanitra namarina amin'ny famantarana sy fagagana amin'izany asa rehetra izany. Dia mivavaka izay a ho an'izao tanàna Antsirabe zao, tanàna anjakan'ny fahazavanao. Raha teto ny angan'ny asa misy ona taloha ela be, Andriamanitra raha io tonononay zany a tanàna Antsirabe ty a, anisan'ny angan'ny fifohazam-panako eto Madagasikara. Ary tononay ny fanahy masonao manjaka eto, ny fanahy masonao manjaka eto, indrindra amin'ity avenue rehetra ty a, dia ny fanahy masonao manjaka any amin'ny fokotany enimpolo rehetra any, any amin'ny manodidina Antsirabe rehetra any. Ny fanahy masonao Andriamanitra manapaka, manjaka, dia ilay fanahinao te hamonjy ny olona. Ho amintsika menakavy eny amin'ny fiadanan'Andriamanitra, ho tahiny ianao hoe ho asoavina anao a, ary ho tahiny ihany koa ny manam-pahefana eto amin'ny tanàna Antsirabe sy ny manodidina rehetra. Ho tahiny ho asoavina ireo manam-pahefana ireo, ho tahiny ireo sy ny ankonany avitany adidy sy andraikitra zay nomen'Andriamanitra azy fahefana avy amin'Andriamanitra, dia ho tahin'Andriamanitra n'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no anonatsika izany a, tsika rehetra anao hoe amen. Tahin'Andriamanitra tompoko a, dia ao anatin'ny raha fidarana ataony reto zanakitsika no idina reto mpanompon'Andriamanitra tsikelikely a, dia ho tahin'Andriamanitra itsika mihinan-kavy afaka mahazo toerana ianao a, ary androany dia afaka mandiha ianao, afaka midera zay ao anatin'ny fonao a, aza miafiafy ao anatin'izay. Dayo pitsanganana na vatsika zany fidirana zany voninahitry ny tompo. Te tanana ho azy Jesosy. Hey, hey, hey. Fiderana mandravasakany e, ilay fiderana mamafatorany e, sy maheno azy dia manao e, sa ilay fiderana mampaele iakizy itanora ay aman-dreny atabe eny be olo jiabe iakizy itanora ay aman-dreny atabe eny be
etatany ilay fiderana tsy mijanona raha tsy eny an-danitsany eto anatreany toko no itsinjake santariny etatany ilay fiderana tsy mijanona raha tsy eny an-danitsany iakizy ny tanora ray aman-dreny tadabe elivete olo jiabe otrozarevande otrozarevande amin'ny fonay amin'ny sigaretra miaraka eo Ambasam mandit, ambasam mandit. Si. Yo. Sam mandit. Yo cigareta. Yo. Oh yeah. Hey yeah. Oh. What's so that from Teny? Yeah. Oh yeah. Hey yeah. Saimite. halleloia hoy ny ten'andriamanitra hoe zao olona noforonoko azy zao anao nanambara fiderana raha noforonon'andriamanitra ianao tsy noforono ho an'ny devoly tsy noforono ho an'ny fijaliana tsy noforono ho an'ny fahoriana tsy noforono ho an'ny zavatra mety hoe mangejanao fa noforono ny ho fideranan'andriamanitra ovay le fomba fijerinao manomboka androany aza amin'ny tanolo-davy ianao fa noforonony ianao anambara fideranan'andriamanitra ny atsipiripiainanao ideranan'andriamanitra ny fahasalamanao ideranan'andriamanitra ny tokantranonao ho fideranan'andriamanitra ka ninninona mety hoe zavatra lalovanao androany korazy fotsiny ianao de raho andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fananao rehetra na andro na alina na tanora ianao na lehibe ianao de raha fotsiny zao andriamanitra e sady zany ve averiko aminao tsy noforonona ho an'ny devoly ianao fa noforonona ho an'andriamanitra tsy noforonona ho an'ny fijaliana fa noforonona ho an'andriamanitra ho fiderana azy tontolo mpiainanao andeha mbola hiara idera aritsika andeha mbola hiara idera tsika ho vonahitr'andriamanitra rery any Ai,
Alléluia. Ensuite, c'est éternellement fort Jésus. Il y a un musicien. Où tu es le théoé, t'es là, t'es calazon. Ils ont ça quand des manches dans petit tourné dans mon tanana. Liuna, les fanafka, t'étais dans train, t'étais dans tennis. Pour le voir, viens équipe en Lion tout de revaver, où il t'en a usé. Pharaon la nakati Andresia, in neton, mon démonstration des forces. Amen, nave. Ia. Autant tiampi. Maneta na yan planeta na vatsisi mandimit. Ia. Otsarave. Ia. Tanna mafshua kwa kunyula padis. Miss Pandis veto titenti. Ato membune ufafa wantu puntana nyula padesia. Manota laf chanun pandesi now. Tenene amenza. Utateka mnot kwa disania. Doa sikia manota nun padesi. Assura cura che se padesi da tu chiato va. Le make yaretna marube yude timexitane yae lu marube tuga fifaliane era unito po ara una cura capiamo al cesso se se panesre da die sketska oya la te vuole faresi te vuole faresi si caccia fusuana te vuole farese e varesi si caccia da urana e varesi si caccia fusuana te vuliona libe di seu uma sia che e narance so se demade te fammi fit che pagan le satan sabina simona paia far era un tubo papanese Isle
antsika tompoko a efa tafapetraka tsara eo amin'ny fitoerany Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria Andriamanitra dia mipetraka aiza eo ambony fiderana efa nanandratra fiderana be dia be tsika amin'izao fotoana izao zasainao dia andray mpanompon'Andriamanitra anankiray pasteur manitra ao amin'ny assemblée de Dieu hitondra fampaherezana sady hitarika atsika ao anatin'ny fanaovana fanatitra ho an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa mialohan'izany dia andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia tena hiteny amin'ny tompo hoe ilaiko ny herinao Jesosy iza mila herin'Andriamanitra androany eto Jehova Andriamanitra mahery androany afaka pidina ny hery no asoanao afatsika miazakazaka ao anatin'ny fanompona andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia hitentsika hoe tsy manaiky aho raha tsy kasihanao indray androany Andriamanitra raha miombona amiko ao anatin'izany ianao andao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao alleluia alleluia fanahy masina tsara indrindra eto ianao amin'izao fotoana izao mila anao zahay mila ny herinao zahay satria tsy amikerinay na ampatanjahanay ny afahanay Andriamanitra manatateraka ny hiraka izay ampanaovinao anay tsirairay avy fa amin'ny alalan'ny fanahinao masina ankehitriny izay mangataka ny fahafenona avy amin'ny fanahinao masina ameno ny foa mampanahinay misandrata raha eo androany izay tsy manaiky raha tsy kasihinao indray satria eto ianao ilay Andriamanitra rainay eto ianao ilay Jehova Jireh eto ianao ilay Yahweh ianao no asandratray ianao no terainay dia misandrata amin'ny avy indrindra fa anao izao fotoana izao alleluia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Afaka manaraka izany izany ianao dia afaka toetra eo fanatrehan'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra sotranao Andriamanitra lahatra dia ho anao mampaherenao tsy aranolona ny seza fiandrian'Andriamanitra ao ankasitran'Andriamanitra ianao amen. Minao farak izany izany mangetaeta n'Andriamanitra ianao tena velominy ao am-ponao mihitsy izany etaeta izany
rehetra mihitsy loka olina am'izany olina am'izany hoe masina meratsika zany arak' zany ety zany misy teka ho an' jesosy ve any amintsika manateka tolotra ho azy ve tsika rehetra mba atao mafimafy ary zany raha manana teka omena amin' jesosy isika rehetra ao amin'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bola toko fahadimy andiny varaiky amapolo dia zao no ambarany tenin'andriamanitra tsy tory tenin'andriamanitra akory fa hoy soratra masina hoe fa eo masin'i jehovah ny dian'ny zanak'olombelona rehetra ary ny diany rehetra dia diniany avokoa io tenin'andriamanitra io a raha fitinao anatin'ny 2 minitra na 3 minitra tahaka an'izao hoe lina aminao andriamanitra ary raha lina aminao andriamanitra dia andao mba ho valitsika koa zany teny zany hoe andao koa tsika mba ho lina amin'andriamanitra e ary nisa mahalina an'andriamanitra dia hoe niakasitraka anao ary eto dia miteny sady hoe akasitraka anao any andriamanitra amin'izao fahatongavana eto zao andao tsika itehaka ho an'izay ary teneny koa ny aokaikinao hoe akasitrahan'andriamanitra ny fahatongavanao eto satria lina aminao andriamanitra aberemo satria lina aminao andriamanitra dia ho akasitran'andriamanitra ne zany anao ny fanatitra isika ary ny ridiko ihany koa raha anao ny fanatitra isika dia tsy ny fanatitra ataonao ihany no akasitran'andriamanitra fa ny tenanao ihany koa tahaka amin'ilay lehilahy anankiray ao amin'ny baiboly ao zay nanao fanatitra voalohany indrindra nakasitran'andriamanitra dia tsy mifanatitra nataony ihany nakasitran'andriamanitra fa izao ny tenany ihany koa dia ho akasitran'andriamanitra zany ka ny fanatitra ataontsika ny tenatsika ny fahatongavantsika eto a dia ho sitraka andriamanitra avokoa izany ary ny anisoanao ihany koa dia ho sitraka andriamanitra ne ny asoanao ka ndeha sika hivavaka foy dia ho an'ny fanatitra ao anatin'izany dia ho ataontsika zany ary mba fanatitra ho sitrak'andriamanitra miaraka amin'ny tenatsika nea ny fanatitra ataontsika ataovy eny an-tanatsika ary fanatitra dia sefa nieritreretinao raha vo nieritreretra ianao hoe tino ataoko an'andriamanitra dia efa masina ho an'andriamanitra zany satria natokanao an'andriamanitra ilay izy ka hivavaka isika dia anao an'izany a fanatitra zany dia ataovy eny ampelatanatsika ary ny fanatitra ataovy ny mamy amin'ny fifaliana mba ho akasitrahana ny fanatitra ataontsika ary ho akasitrahana ihany koa ny tenatsika hivavaka isika ary andriamanitra ray eo misaotra anao zay ary mankasitraka anao satria be fahasoavana ianao tonga eto zay a akasitrao ny fahatongavana eto akasitrao azy ataony rehetra eto ny fiderana rehetra zay fa natao dia oka ho sitraka ao fiderananao amin'ny zava-manenitra indrena amin'ny hira firam-baovao amin'ny zavatra rehetra dia akasitrao ary akasitrao koa ny fanatitra ataonay miaraka amin'ny tenanay tahaka nakasitrahanao ny fanatitra bela tamin'ny fotoan'androny
no akasitranao a ny fanatitray a sy ny tenanay dia ho anao ny voninahitra mandrakizay ry Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Katatsika vetrany zany a etsika vetrany a ireo tompony andraikitra. Katatsika ny bidera anotrina zany a ira sy fanatitra izany. Ataontsika ny fifaliana ny fanatitra ho voninahitry ny tompo asa mity atanana ho an'ny Jesosy. Haleluya, ianao miteny hoe voninahitra ho an'Andriamanitra sady ho vaofonao azy ny tananao. Haleluya! Haleluya! Voninahitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia tanana sy orakoraka ho an'ny Tompo. Haleluya. Ndao tsika amin'izao fotoana izao a hivavaka ho an'ny fanatitra ary hivavaka sika tompoko. Raha eo misaotra anao zay a ny amin'ny fahafana nomenao anay a araka ny tena hoe omeo aho mba hanomezako anareo koa. Dia misaotra anao zay ny amin'ny fahasoavana lehibe na fanana anatra fanatitra. Ta io antra-kasitrana fanatitra manompofona ianao ampidina ny fitahinao manana ambiampy a eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra araka anao hoe efa madivadivo tsika andray an'ny Lioanjota. Tia tanana maro sady orakoraka ho an'ny Tompo aloha fandraisantsika azy ireo e. Mankasitraka ny mpideratsika ihany koa zay izy ireo dia avy ao anatiny fiangonana maro samihafa fanatambatry ny Tompo iray. Araka ny ten'Andriamanitra hoe mba ho iray ihany isika rehetra. Tena tanteraka ny vavaka nataon'i Jesosy. Amen. Iray isika ho amin'ny Tompo. Teneny eo akaikinao iray isika ho amin'ny Tompo. Sady tsikitsikiziny ampahereza iray isika ho amin'ny Jesosy. Haleluya. Tsara ny Tompo. Nareo mamale isan'andro isan'andro. Tsara ny Tompo. Isan'andro isan'andro. Tsara ny Tompo. Isan'andro isan'andro. Mba sy ho fiatsika kely ary. Tsara ny Tompo. Isan'andro isan'andro. Tsara ny Tompo. Isan'andro isan'andro. Haleluya.
datsika hitehaka mafy an jesosy fakasitrahantsika azy androany alleloia dia raha afaka miantso sy mika mafy ianao hoe alleloia averintsika ho azy rery any voninahitra alleloia ho anao an jesosy ika mafytsika hoe alleloia velona jesosy satria velona ianao fantatra jesosy fa tsy fatiantoka ho anay ny fotoanandroany ary tsy misy kisendrasendra amin'ny fiainany zanak'olombelona androany indray ny fotoana ionanay aminao ary androany koa tompo tsy hitazana anao fotsiny izay fa mpandroso anao marina eo amin'ny fiainanay satria tsisy azo hoarina aminao fianao ilay tokana maty teo amin'ny azo fijaliana isolo toerana ny mpanota rehetra tsisy akanavaka eny jesosy isan'izany zahay zay tojo anao indray androany ka metrahanay ny fiderana ametrahanay ny fisaorana ny zavatra rehetra fa ianao no mendrika ianao no alfa jesosy ianao no omega ianao ilay teny velona naharina ny zavatra rehetra aoka tsisy anarana hafa omena voninahitra akoatra ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta alleluia mpisandrata jesosy alleluia Fusifanai tenarecha Timi sifeta Nice and nice alea Ninuna Wano iterana now tumpo Zaumanu tul anandatana Me
hafizany lehibe mihoatra anao zany mihitsy Jesosy mihoatra anao mandraky izay ianao no Alfa ianao no Omega Jesusylay natoko teo amin'ny fiainanay isan'andro tsy niandranay homendrika sy homarina ianao tompo vo niazakazaka ny olotra ny ainao fa natao natiny tsy fahalalànay azy izay miazakazaka ianao mamindra fo miazakazaka ianao maneho fitiavana miazakazaka ianao mampitraka miazakazaka ianao mamafaranomaso eny etondray ianao miazakazaka manangana anay androany raha misy tiavinay raha misy mendrika ny loranay no maizy anay rehetra dia Jesosy Kristy lay tokana tsy mafoy ary tsy andao anay naovina naovina tikanao tompo tsy mba mafoy ary fandramponao mitananao miazonany fiainako ny maraina vao mifoao andapatoriko Jesosy io wirankunia taranao tikanao tompo tsy mba mafoy ary fandramponao ny tananao miazonany fiainako amen ny maraina vao mifoao mandapatoriko Jesosy io wirankunia taranao raha ianao dia irao ny fonao rehetra irao mafoano an Jesosy wirankunia taranao ndao iary laza tiako ny feonao feonao mitondra ainao mankimiafo anatiany milazy avekany indrindra ianao fantatry ianao ako sisakaizako Jesosy io wirankunia
Jesosy rehefa eo an-tananao ny fiainanay dia tsisy marombaka anay dia tsy kiaraka ilaza amin'i Jesosy hoe Jesosy apetraka eo an-tananao momba anay rehetra very zay Jesosy raha lavitra anao fa ianao ny tokonay ianao ny fiainanay Jesosy mankasitraka Jesosy alleluia. Jesosy ianao rery matoy zao fiainana no antony sy misy aoratsy tompo ianao no fiainako vera ravitsana ianao no antony avelomako.
maso tena fantatra Jesosy io ny fiainako Alleluia Sandraka Jesosy okay ianao rery anao membonahitra eto amin'ity toerany ka tsisy anaran'olona ombena voninahitra entona ray ara Jesosy afa-tsy ny anaranao le mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo le andohalehan'ny lohalika rehetra le iken'ny lela rehetra Jesosy na ny zavaboary rehetra dia aoka hiaiky sy ankohaka fa ianao rery no Andriamanitra mandrakizay mandrakizay Alleluia sandraka le mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo Alleluia Manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany anenika antsika izy mana ireo enta mavesatra ireo amboa rehetreo antongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy Panzakani Hallelujah Sandraka uaznyaz sivuni naitra Jesus Christi Panzakani Panzak Overflowing mantra tanatsika ho an'i Jesosy
jesosy kristy mpanjakany mpanjaka jesosy kristy le mpanjakany mpanjaka. Alleluia.
tenaoana nitadiana falnifuna niaitana anarzai futiana usurai niutuana naisa mangitaetana nifagagana raisinai afiaminao antenainai mamenu anai manatreana
Alleluia. Ndao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy antsika ny voninahitra ny mpanjaka sy tompony tompo a. Izy no ivony ty fivoriany ty. Izy mampirisika ny fiangonana eto Antsirabe, nanomana sy ny karakara an'izao fotoana miavaka eto amin'ny gara izao. Misy tenin' Jesosy anankiray izay, rehefa mivavaka izy ho an'ny mpianany, dia izao no mba vavaka nangatany Jesosy tamin'ny ray, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny maha iray antsika. Isaorana an'Andriamanitra ny fisokafa amin'ny fiangonana kristianina rehetra, na zokiny na zandriny, ao anatina fiombonana mahafinaritra sy firaisan-tsaina tsy misy fietsaram-belatsia eto tanànana Antsirabe. Voninahitra ho an'i Jesosy rery. Taontsika ity an-tanana ataovy mafy tsara ho an'Andriamanitra. Zany mifaniriany Jesosy, zany mifaniriany ambony indrindra, zany mivalim-bavaka andrasana avy amintsika. Fo misokatra, tsy misy fietsaram-belatsia, fifankatiavana, firaisapo eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra. Ary tanteraka eto amin'ity toerana zany androany ho voninahitry ny ray zanaka ary fanamasina. Asio ty an-tanana mafy be ho an'i Jesosy. Ny anankiray faharoa, tanteraka eto koa ty teny anankiray ty. Tsara raha ny mpirahalahy no miara-monina, fa isy fitahian'Andriamanitra ho didiny eo amin'izay toerana izay. Ny olombelona tsika tsirairay avy raha mandeha dia mitady fitahiana ho antsika manokana, indraindray mandeha mivavaka mitokana eny an-tendrombohitra mba haninona, mba hazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Indraindray anefany ohatry ny miandry elabe zany le izy, ohatry ny mbola tsy fantatra hoe firy taona ny hamaliny azy, fa eo amin'ny firaisampo ny mpirahalahy sy ny mpiara-manompo sy ny zanak'Andriamanitra. Zay fitahiana nitsokanao hatramin'izay ho bedesin'Andriamanitra izy ary ho tonga eto amin'ity toerana ity, anao livresa ho Andriamanitra. Firy aloha mino fa ho ataon'Andriamanitra eto zany atsangana ny tanan'izay mino an'izany. Aza hidiny reny fa mitiafa mafy be ho anazy. Mankasitraka ny fiombonany fiangonana kristianina, mifankatia, zay mihitsy le izy, fifankatiavany mpirahalahy ao anaty fiombonana, nanome tombontsoa manokana ao anaty fanasana androany mba hitondra ny tenin'Andriamanitra indray eto anivonareo. Saotra betsaka pasteur, mankasitraka présidence ny mpikambana rehetra, ndao ity an-tanana mahafinaritra ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rahala malalatsika eo anivon'ny fiombonana ireo. Ao fofany amin'ny lanitra amin'izay ary ny tananao dia tenenao Andriamanitra, tiako amin'ity takarivo ity raha ianao no anotrina. Tsy olombelona ny tadiaviko eto, tsy tonga hijery hitazana spectacle ako, tsy hijery dera ako, tsy hijery anaram-piangonana ako, tsy hijery pasteur ako, na mpanokatra fotoana, na mpitoroteny, na mpamarana fotoana zay mbola hitranga eto. Tsy zay no atongavako eto. Jesosy Kristy avy any Nazareta, izy no ilaiko androandro. Jesosy misandrata manokana eto omeo voninahitra ny anaranao, omeo voninahitra ny herinao, ny teninao, ny fananao, omeo voninahitra ny fahamarina amin'ny famonjena vitanao. Mangetaetanao mponiny Antsirabe Jesosy, mangetaetanao izay tsirairay avy. Ary androany oka mivoninahitrao no hitranga eto, na eo amin'ny fiainam-panahy sy ny olona mangetaeta famonjena, no an'ny olona izay mangetaeta kasika avy aminao, fa eo amin'ny toerana misy ny fanatrehanao, misy fanovana, misy fananganana, misy fanasitanana, misy famonjem-panahy, misy ny lafiny rehetra, satria ianao ny rehetra mameno ny rehetra Jesosy. Misandrata androany arivo eto amin'ity toerana ity Andriamanitra rairay, la Jehovah Andriamanitra an'azy zao rehetra zao, Jehovah El Shaddai, lay
ambony anarana rehetra amtondra ny anarana hoe Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta omemboninaty eto ny anaranao oko tsisy nizaniza isandatra sy omemboninaty afa-tsy ianao rery mandrakizay Jesosy ndaza hidina ny tananao dia afa mafeo azy mazo toerana tompo miaravantsika ihany koa izay namaly mifanasana misy filahersa tonga tany aminao dia faly erianao niazakazaka tonga teto amin'ity toerany eno an'izao afatra izao rehefa teny eo amin'ny toerana anankiray Jesosy inona ny zavatra mitranga ndray mandeha zay izy aza mbola misy midina aloha fa mbola isero ataontsika aza mbola misy midina ny koral rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray Jesosy dia zao ny zavatra misy tao anaty lakana izy nitandroka ny tafiotra rehefa nitandroka ny tafiotra safotofoto ny onjan-dranomasina rehefa tao amin'le nandray azy ny laka ny Petera dia zao ny zavatra nitranga tony ny tafiotra nangina ny onjan-dranomasina eo amin'ny toerana misy an' Jesosy misy fampitsaharana tafiotra safotofoto ny onjan-dranomasina rehefa tapakevitra izy amany ola amin'ny Petera olana etra-tsy voaloha teo izy Jesosy mandana manjono tsy manarato mandana manjono zay trondro tratranao voalohany eo sakafo ny vavany fa nataoko an'le solution lasa banky mpamerom-bola ny vavan'ny trondro rehefa niteny Andriamanitra nisy fotoana izy tao an-tsampokely ny Petera indray tsy tafiotra sonjan-dranomasina ho atsahatra fa fahafoanana ara-trondro dia ozy indray izy halatsao eo ankavanana ny aratonao fahafoanana ny teo alohan'ny fahatongavany fa fahavokarana ny taorian'ny fahatongavany nisy fotoana izy ny atrano tao amina mpamoretra tsy tian'ny olona fa olona farany zay ratsy ao an-tanàna atao hoe Zakaiosy fa voan'ny lalovany sy nandray azy ny trano Zakaiosy le olona pisoloko mpangalatra mpametsifetsy mpanota tao an-tanàna lasa olona faran'izay tsara fanahy tia mizara be famindrapo niovo razaka rehefa nandalo Jesosy rehefa tao am-taniny Jairo izy zazy efa maty na fony ray aman-dreniny fa tsisy ninina azo atao tsony mbola talitako mindray hoe hoy aho aminao raha vehivavy mitsangana satria niseho tao amin'ny tokantrano indray no mahatopo ny fiainana azy ndray mandeha hiditra tao an-tanàna ny nainy izy eo ambavady hiditra ny tanàna sendra mifanena tamin'ny mpandevina fatiny lanjaina ho alevina ny diso fanantenana ny fasana efa voalavaka anitriany satria nitendreny ny trano vorona ranomasom-pato alevina ny lasa mpanjaka ny lanjaina satria niarina teo amin'le fandanjana le maty raha maty ny toerana indriazy teo aloha restauré lavitra noho ny teo aloha ndray fiainany satria tsy misy mbola hitako hoe ny lanjainy zany teto ambonin'ny tany raha tsy mpanjaka ny dikan'izay miala avy any amin'ny fahafatesana tonga kinga na mpanjaka tsy fantatro izy ny atongavanao eto fa raha Jesosy Kristy avy any Nazarety no atongavanao eto miomana sakafo ny fo manana fiadanana fa mijoro eto miaraka amin'ny fitondrana mambavaka ireo fiangonana be dia be reo
ho falsona hitondra teny fiainana fotsiny fa Andriamanitra ny tompony teny fiainana amin'izay hozaraina eto fa tsy possible ao anatin'ny 3 andro tsy hiova ny zavatra rehetra mombanao satria izy le mpanova tsy miova tsy mampaninona mety tapidalaka lenao fa mahita lalana misokatr'Andriamanitra mety efa miravoravo taniny ianao fa tonga pahery ianao izy mety efa mihevitra ianao ianao ny ratsy indrindra ho anao indrindra ny nahatongavanahy tianao ny dadanao maniraka anao izy miverenao an-trano tsy anameloka anao izy fa tonga izy anangana anao tonga izy amindra fo aminao tonga izy amela heloka anao tsy tonga izy hitsara anao tamin'ny lasa fa afaka iova androany ny tantaram-piainanao ray manontolo ny fanondromolotra rehetra lasa omem-boninahitra rehefa eo Jesosy alleluia ka tsy mampaninona fanatapitrazany lalandravy any avaratra tapinazany lalandravy any asimo na ranomasina menazy misokatra na dia manao zay hoafaniazany devoly Jesosy lahy manokatra lalandravy any ambony tapinazany lalandravy any avaratra tapinazany lalandravy zinanana matokiza katsisy atahurana yakuri Jesosy lahy manokatra lalandravy any ambony Maerize He's like my He's like my God. He's in a pataka tumpuni manambaikana. He's in a mancha with face of pain. It is all this is all the one that I see I don't know me Natapinazany lalana aviatsimu na dia manao zay hoafaniazany devoly Jesosy lahy manokatra lalana any ambony tapinazany lalana izy le mpanokatra lalana tapinazany lalana zinanana matokiza katsisy atahurana yakuri Jesosy lahy manokatra lalana any ambony together He's like my God. He's in a pataka tumpuni manambaikana. He's in a mancha with face of pain. It is all this is all the one that I see I know. He's like Jesosy lahy magagaga. Izy ilay mpatsaka tompony manambaifana. Izy Andriamanitra mifehisa Ekizao sisy zava-mahagaga tsy anataona Izy Andriamanitra mifehisa Ekizao sisy zava-mahagaga tsy anataona
aminao. Teka mafy ho an'i Jesosy. Mahazo toerana toko. Hiditsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny ariva manokana dia nifangin'Andriamanitra ao anatin'ity teny ity ny am'fanairana ny olona anana etaeta ny hasarobidy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ho mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra ilainao. Masomidintsika. Amen. Ijeritsika anao fampitana tantaram-piainan'olona anankiroa samy nilan'i Jesosy reto olon-dreto. Fa ny zavatra nampiavaka azy roa reo. Hoentiko sika ao anatin'ny fotoana fohy ijery ny fahamarinana ny tantaram-piainan'ireo olon-dreo ho voninahitr'Andriamanitra androany. Teneniny eo akaikinao, mila miona amin'ny Jesosy ianao. Tena ataovy ampinoana tsara, mila miona amin'ny Jesosy ianao e. Tao anatin'ireto tantara reto no nahitako no mampiavaka an'izany atao hoe mandray an'i Jesosy sy ny hoe nampiasa mpinoana an'i Jesosy. Averiko. Tsy mitovy ny tantaram-piainan'olona tena nandray an'i Jesosy sy ny olona te hampiasa ny fahefany Jesosy fotsiny ampinoana. Androany hariva ijeritsika ny tantarana olona anankiray. Izy tena Jesosy mihitsy no nilainy. Jesosy no nilainy ty olona ity. Zakaiosy no anarany. Ao amin'io ka toko 7:1 ka hatramin'ny 9 farany 10. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka anao mba haritra kely iaino ny tenin'Andriamanitra. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary nisy lehilahy anankiray atao hoe Zakaiosy lehibe ny mpamory sady manan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy. Nitady ahita izay Jesosy izy. Kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka melo izy ka nananika viavy izany Jesosy. Fa efa ndalo tamin'izany lalan'izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina fangana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio. Dia nidina fangana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra ny olona zany dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha ny an-trano any amin'ny lehilahy mpanoty izy. Fitsarany olombelona. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompony hoe indro tompoko, ny antsasako mifananako meko amin'ny malahelo, ary raha misy zavatrona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny. Ary hoy Jesosy taminy, anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaka Abrahama ihany koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Aleluia! Tindray olona anankiray nilan'i Jesosy kapiteny Romanina izy ity. Ao Mateo 9:5 ka hatramin'ny 9:7. Ary noho tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy. Nanao hoe tompoko, ny ankizilahy komandry ao an-trano marary ny paralysisaka mijary loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho ahasitra anazy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao taminy hoe tompoko, tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko ao fa nitenena ihany dia ho sitrany ny ankizilahiko. Za koa mba lehibe manana ndehibe ihany ka manana miaramila izay feziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray mandiana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avidy avy izy, ary amin'ny andevilahiko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nare zany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay manaraka azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia amin'ny Israely azy. Ary lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny aviany antsinanana sy ny andrefana ho tonga ka hipetraka hiarahinany amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Ataovy amen.
eto ry havana dia te hiteny aminao aho fa ty kapiteny romanina ity dia tsy jiosy fa jentilisa ary amin'ny mahajentilisa azy dia olona mety mpanompo sampy izy dia zay no natonga azy nilaza tamin'i Jesosy hoe tsy mendrika hidiranao ao tafitranoko aho satria ianao jiosy za jentilisa fozy izy manonona teny ray dia fantatry fa ho sitrana ny ankizilahiko ity kapiteny romanina ity dia nanana fahatakarana nilanja ny tenin'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra lavitra no ny herin'ny ody ao an-tranony afaka hanangana ny ankizilahy eo am-pandriana zay mandry voan'ny paralysisa malemy. Ny antony natonga ny tompo nakasitraka an'ity kapiteny romanina ity dia ilay karazam-pinoana manome lanja ny teny ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra tsy azo ninninina sakanana fa afaky niditra tsetra anatanteraka an'izay sitrany ary ambinina amin'izay nampandehanany azy. Dia hozy izy Jesosy mbola tsy nahita finoana tahaka izao ana tamin'ny Israely azy, zany hoe nahatsiaro Jesosy fa tsy tokony ao amin'ity jentilisa ity zany finoana zany fa tokony ao amin'ny zanaky ny fanjakana ohatra na sy ohatra nao. Ndiky fa ity kapiteny romanina ity dia nametraka ny hasarobidy ny atao hoe teny sy fahefany teny satria hozy izy rehefa niresaka tamin'i Jesosy za lehibe afaka miresaka amin'izay ny olona eo ambany koa ary afaka miteny aminy hoe zao atao dia manao izy fa ny anao izy tsy zany fa ny fahefany teninao dia afaka mandeha mibaiko ny aretina na tsy eo azy ianao fa maniraka teny fotsiny dia mety ny zavatra rehetra. Ny fanasitranana sy ny fanafahana dia afaka sy azon'ny olona anankiray raisina amin'ny alalan'ny finoany ny herin'ny teny sy ny fahefany teny na tsy miova fo azy izy. Na tsy miova fo azy ianao dia azon'i Jesosy atao no manasitrana anao rehefa mino ianao ny herin'ny tenin'Andriamanitra miasa fotsiny ohatra n'ity kapiteny romanina ity. Rehefa mivakiko tantara io tsy nahita ny fiovam-pon'ilay kapiteny romanina hoe nibebaka izy ka nanaraka an'i Jesosy fa vitatra eo amin'ny fanasitranana nahafantarany an'i Jesosy. Tonga izy hitady zavatra amin'i Jesosy. Inona ilay zavatra? Mety ho fitahiana io arabola, mety ho fanasitranana io amin'ny aretina, mety ho fanafahana io amin'ny olana. Zavatra daholo ny anaran'izany. Zany hoe nanana n'ity kapiteny romanina ity ny finoana mahatoky an'i Jesosy ho mahay ny zavatra rehetra, finon-javatra fa tsy finoana an'Andriamanitra. Finoana an'Andriamanitra amin'ny zavatra ilay izy fa tsy finoana an'Andriamanitra hamonjy azy. Ilay izy tsy tonga tany amin'ny famonjena fa teo amin'ny filan-javatra. Zavatra nitsanga vao nody izy tany an-tranony dia nakaory izy tena niraisy ny montre dia nakaory izy hoe tamin'izao Jesosy no niteny. Dia rehefa tonga tao amin'ilay trano izy dia nahita tokoa fa sitrana le paralysisa nitsangana niala teo ambony fandriana. Dia hozy izy tamin'ny ora ohatr'izao Jesosy no niteny ary tamin'ny ora ny tenenany no nitrangan'ilay vokatra. Zao ry havana, ianao tsy kapiteny romanina mijanona treo amin'ny fanantenanan'Andriamanitra ny amin'ny zavatra hainy atao. Fa ianao mety zakaiosy ratsy teo aloha fa mangetaeta fiovampo mampandroso an'i Jesosy. Reto ny nampiavaka andretolona anankiroa reto. Alleluia. Le kapiteny romanina dia fanasitranana afaka raisiny tamin'ny teny na le fampinoana no ny sitrahany fahagagana avy amin'izay zavatra hainy Jesosy atao fa tsy voasoratra tao anaty baiboly hoe niova fo io kapiteny romanina io.
ny fiovampory avana tsy vitany teny inona irana anao zavatra ampinoana fa ilana ny présence an Jesosy ilana ny fionanao am Jesosy mila mahita an Jesosy eo amin'ny tenysika vao mandray fiovampo sy famonjena mba fantatrao ve fa ny fanovana ny Zakaiosy ny ilana an Jesosy androso ao atokantranony fa tsy teny nirana ohatran'ilay kapiteny romanina anasitrana ny ankizilahany zany mahasarobidy anao mangetaeta présence na fanaten'Andriamanitra ho mihoatra lavitra no mifangetaetanao ny fahaiza manao n'Andriamanitra tsy nirana itoro ny zavatra in'Andriamanitra atao fa nirana ampatsiaro anao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao mila miona am Jesosy ianao androany dia androany any ozy izy Zakaiosy tsy milamina ny fiainako tsy mahita tory aho satria niaina tao anatina faratsy toetra Zakaiosy nandevozo ny mamona Zakaiosy nametraka ny toerany vola ho ambony toan'Andriamanitra Zakaiosy nakanieta tsirariny sy nampitombony daholo ny etran'ny olona mba azahoany tombony ho azy sy afahany manome ny romanina satria Andriamanitra tsy ninony fa ny vola no Andriamanina fa tiako fantatrao fa tsy mampiadana ny fananam-be amin'ny tsy fahamarinana na raha rendoa Zakaiosy nahita ndre olona tapaka lalan-drà nampitombony ny etra fa tsy afaka miteny satria eo ambany fahefany ny olona mpanamboninahitra izy najaina izy ary izy nialokaloka atao ambany fahefany vola fa ny zavatra banga tao amin'ny fiainany Zakaiosy tsy mahita tory izy amin'ny alina tsy mahita tory izy amin'ny alina tsy miadana izy manamely teny isan'andro izy eny nefa manompoka me reraka ny fony te ilaza aminao a eto amin'ity tany ity tsy isy olombelona anankiray everinao fa manana amin'ny tsy fahamarinana ka hita tory amin'ny alina zany mba anton'io ne Zakaiosy lasa Zakaiosy aiza ny atako fiadanana nandray izy ny fahatsaran'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy lasa izy tsy nahita tory ngamba izy ny vahaolana farany eo amin'ny fiainako mba hameno zany fahabangana zany ato anatiko vao niditra sy nandray an Jesosy Zakaiosy tonga tao tokantrano Zakaiosy ny famonjena azoko lazaina hoe diso ihany le kapiteny romanina tsy natiditra an Jesosy tany an-tranony fa te hampiasa fotsiny ny tenin'i Jesosy anasitranana ny zanan'lahy satria raha tonga tao tokantranon'io kapiteny romanina io Jesosy dia niova amin'ny fiainan'io kapiteny romanina io tahaka ny Zakaiosy vao niantrano Jesosy tsisy resaka sy dinidinika be dia be akory fa ny présence an Jesosy tao an-trano Zakaiosy tsy mahita ao anatin'io liko toka sy ambin'ny folo io hoe inona ny zavatra ny fampiresan'ny Zakaiosy tamin'i Jesosy fa présent fotsiny Jesosy teo amin'ilay toerana ary rehefa teo amin'ilay toerana Jesosy ny zavatra nitranga voalohany ny fiovampon'ny Zakaiosy nilaza fa zao manomboko zao zay raha fanarana azoko tamin'ny tsirariny dia honerako avy efatreny ary netsasaky mifananako omeko amin'ny malahelo raha eto zany Zakaiosy mijoro vavolombelona androany arivo dia zao ny lazainy teo aloha mpanakarena fa ankehitriny mahantra hita maso satria ny fienan'ny fananako no hita taorian'ny fionako tamin'i Jesosy fa tsy ny fitombony ny ena ny fananako a fa nitombo ny fanako eno ty fahamarinany ty ny fidiran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ihany no afaka hanova ny tantaram-piainanao avy any amin'ny faratsiana ho amin'ny fahatsarana lavitra amen niova fo Zakaiosy nandray an Jesosy Zakaiosy tsy olona vonona mpiasa teny anefa mifaniriny izay ilainy ampinoana ohatran'ilay kapiteny romanina fa olona vonona hanokatra ny fony sy ny tokantranony ampandroso Jesosy hanova ny fiainam-panahiny na tokavan Jesosy tsy teny izy hoe tonga ny zanak'olona nasitrana amin'ny malemy le teny inony dia ampinanova ny aretina ho tonga fanasitranana le teny ninony le kapiteny romanina fa ny fiovampon'ny Zakaiosy tsy niankina tamin'ny teny reny
sy ninony fa niankina tamin'ny fandrosoany Jesosy sy nanekeny anokatra varavarana mba hidirany ao tokantranony. Mahita amin'ity takarivo ity fa ianao angetaeta fiombonana amin'Andriamanitra. Ary azoko antoka fa io problema tsy mampahita tory ianao io vokatry ny toetra, vokatry ny fanao tsy mendrika, vokatry ny ota, vokatry ny fahazaran-dratsy. Androany misy divorce tsy maintsy hitranga eto amin'ny gara. Hiala amin'ny fahotana ianao, hiala amin'ny faharatsiana ianao, ho leo andreny ianao ary andray an Jesosy ho tompy mpamonjy ny fiainanao manokana. Mba fantatrao ve fa Petera nila niona tamin'i Jesosy fao niova fo. Ka ny fiovam-po midika fialana amin'ny ratsy. Tsy toy ny teo aloha intsony ianao. Ny zavatra tsy mety rehetra elanao fa tonga zanak'Andriamanitra ianao satria anio izy Jesosy tamin'ny Zakaiosy. Ny tonga eto amin'ity tokantrano ity ny atao hoe famonjena, mahavariana. Fa raha toka manazatra amin'ny fiainanao ianao amin'izao karazam-pinono zao dia tsy azo antoka ny fiorenanao mandrapiverina. Tsy miantoka ny fanomanana ny fiverenan'i Jesosy. Apakatra anao amin'ny fotoana hiverenana, apakatra amin'ny fiangonana, ny finonao an'Andriamanitra ho mba hainy zavatra rehetra fotsiny. Amin'ny Hebreo 1:2 mantsy mamaritra momba ny finoan-javatra amin'ny zavatra ain'Andriamanitra atao amin'ny Baiboly. Fa ny finoana dia fatikina ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Finoana zavatra, finoana ny fahaiza-manao an'Andriamanitra, manova zavatra, miantso zavatra, tsy misy ho tonga misy. Finoana zavatra, mifototra amin'ny zavatra. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra raha finoana zavatra no natenanao an'Andriamanitra. Zay mahatonga Jesosy nilaza, raha zao tontolo zao ihany nanatenanao an Kristy dia orsy mantra indrindra ianao. Fa ny 9:1 ao amin'ny sekoly ny finoana 2:2 Baiboly dia milaza. Zay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy. Ary zay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Satria tsy misy na inona azo sika atao azahoana sitraka aminy. Ny fankasitrahan'Andriamanitra tsy ao ambadiky ny fanantenana ho zavatra mpinoana fa hainy atao ny zavatra rehetra. Fa miafina ao ambadiky ny fanekenao fa misy izy ary mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Ny fitadiavanao an'Andriamanitra sy ny firaisanao amin'Andriamanitra ny fototra aneo ny fankasitrahany hidiny eo amin'ny fiainanao fa tsy ny fanananao finotran'ilay kapiteny Romanina fa mahay zavatra rehetra fotsiny izy ary afaka hibaiko ny zavatra rehetra ho tonga eo amin'ny fiainanao. Marina fa nahazo fankasitrahan'ilay kapiteny Romanina. Fa deuxième plan ny fankasitrahan'ilay kapiteny Romanina vokatry liendriky ny finoana amin'ny mahajentilisa azy. Nefa nanapatakarina mihoatra noho ny zanaka ao an-trano tokony hanana an'izany izy. Ka ny tian'Andriamanitra androany arivo, tsara ianao manantena fa ny zavatra rehetra n'Andriamanitra atao, fa mbola mihoatra lavitra noho izany mitady Zakaiosy Jesosy, tonga ny zanak'olona hitady. Raha tianao no isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra, aza mipetraka eo amin'io seza io, hiandry fanasitranana fotsiny, hiandry fanovam-piainana fotsiny. Fa raha izy Jesosy fiovampo no olona tadiavin'Andriamanitra fa tsy fitadiavan-javatra. Tsy marety eka. Enoy. Tsy misy na inona azo atao azahoana sitraka aminy. Fa zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mino fa misy izy. Ny finoanao fa misy Andriamanitra dia tonga ny zavatra rehetra anaraka anao. Fa raha mino fotsiny ianao fa mahay ny zavatra rehetra izy dia tsy voatahiry mihitsy ny finoanao satria eo amin'io fiainanao eto ambonin'ny tany io misy zavatra azonao androany fa raha-pitsy zavatra tadiavinao indray. Noho izany lasa Andriamanitra fitadiavan-javatra fa tsy Andriamanitra hamonjy anao ary manana ny zavatra rehetra voaomana ao amin'ny famonjeny azonao isitrahana. Zay mahatonga amin'ny Paoly nilaza amin'ny Romana 9:2 zay tsy niaro ny zanany lahy tokana Andriamanitra fa nomeny hamonjy antsika ny zanany lahy tokana. Tsy omeny mahimaimpona miaraka amin'ny fandraisanao an Jesosy Kriosty ny zavatra rehetra. Tsy farana hatreo akory ny fiainanao fa tehiteny aminao raha fanasitranana ny tadiavanao azy
androany ianao sitrana rapitsy mety misy aretina indray dia hitady azy indray ianao mifanasitranana aretina manaraka satria mitoky sy antoka hitehirizana n'ilay fanasitranana dia tadidio ny fandehananao ao amin'ny volonté n'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra zany mahatonga Jesosy milaza sitrana ianao androany osy tamin'ilay malemy paralysisy ao amin'ny jona toko 5 nandrarana hatremin'ny vala amin'ny 3 taona sitrana ianao androany fa amin'izao sy izao aza manota intsony ndrao anjoanao ny ratsy lavitra noho ny teo ka tsara ny aleloia fa manasitrana Jesosy fa mila mitohy ianao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hitehirizanao izay fanasitranana voarainao avy aminy mihoatra lavitra no ny fanasitranana eo no eo voarainao ny fanekenao hitahiry ao am-ponao ny sitrapon'Andriamanitra satria ny ilainao tsy izay zavatra hain'Andriamanitra atao fa Andriamanitra miakompanye na miaraka aminao isan'andro zany mahatonga ny Jesosy nilaza indro ahombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao ilainao ny mahatsapa ny lanjan'ny fanatrena no ny fisehony amin'ny fotoana anankiray ho maefa ny zavatra rehetra izy zany ny antony tsy maintsy hitohizanao any am-piangonana hitaizana ny fiainam-panahinao hijoroanao ao amin'ny sitrapony fa za mahita amin'ny takarivo ty fa raha hisokatra amin'ny fonao hiaiky ny fahotanao ianao ary hiala ny faharatsiana rehetra an'olo tena ho an'i Jesosy ary hijoro an'i Jesosy Kristy fa maninona mitombo isan'andro ny kristianina nefa ny firenena me mahantra isan'andro fa maninona ny oro ny tanitsika nefa ny fiangonana be dia be valiny betsaka ny mahalala ny tenin'Andriamanitra fa tsy mampiditra po an'ilay fahamarinana dia miaina an'ilay izy sy mampianatra an'ilay izy ao amin'ny fiainana andavanandro mahatsara n'ity fanoharana ity nentina evangelista anankiray zay ozy izy betsaka ozy izy ny orinasa mpanao savony eto amintsika fa esaky ny elakelan-trano koa zao ny orinasa mpanao savony fa mahagaga fa mahaimbo ihany ny olona maninona tsy hoe rehefa mitondra rano ianao dia miditra ao amin'ny dosy dia mitondra savony dia mitondra servieta dia mivoaka tao dia nidiky zay hoe madio ianao ny olona mitazana anao miditra ao amin'ilay dosy mahita hoe andeha andro izy iny fa raha tsy niraisinao ny rano raha tsy niraisinao ny savony raha tsy niraisinao ny kosehnao ny vatanao dia tsy adio ianao moralement miditra ao amin'ny dosy ianao ny olona mieritreritra hoe andeha andro izy fa raha tsy nisaika ianao nandray rano nandray savony voaka tao miditra maloto ianao mivoaka maloto dikan'izay tsy problème na fiangonana le izy tsy problème na tenin'Andriamanitra tsy voarainao le izy fa volonté na safidinao sy fanapaka-hevitra tsy ianao sitrapon'Andriamanitra le izy ry kristianina hafanao aokisy kristianina hijoro any amin'ny birao maro samy hafa dia ho foana ny kolikoly aokisy kristianina mijoro any amin'izay toerana sy tompona andraikitra rehetra misy enoy ty resaky ty tsy hoe andamina fiarahamonina isika fa ty resaky ty fiainana miova fa vadin' Jesosy miomana ho ampakarany isika Andriamanitra tsy mitsetra anao satria mahantra be anao na mpanan-karena be anao fa Andriamanitra tonga hamonjy izy ny sokajin'olona rehetra fa amin'Andriamanitra tsisy mahantra tsisy mpanan-karena fenao io sarobidy aminy satria tsisy olo loatra anao tsoy eto ambony tany fenao ilay endrika unika izay an'Andriamanitra tsy misy kopia faharoa natongavan' Jesosy ka na ianao rery aza ny olona eto ambony tany maty ho anao Kristy sarobidy ianao ry olombelona miverena amin'Andriamanitra ne ianao ny famonjam-panahy dia raha isika amin'ny fiovam-po fa vao niteny Zakaiosy ny atsasaky mifananako omeko amin'ny malahelo ary raha misy zavatra niraisiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny ny atsasaky mifanana efa omeny avy efatreny mbola ho aloha inona tsony zany ny azy tsy apahefany noho izany tsy nahita fiadanana teo am-panangonam-be Zakaiosy
Antsirariny fa nahita fiadanana eo amin'ny fandehanana amin'ny fahitsiny satria ny antom-pisiny sy fahavelomany tsy hoe Jesosy ampanan-karena azy fa Jesosy hitondra fiadanana ho azy. Ny famonjam-panahy dia resitsika amin'ny fiovam-po fa tsy fiovana ety ivelany. Tsy hoe rehefa voatay ianao amin'ny asanao fa nandehabe ny zavatra rehetra. Toetsaina mahantra zany. Fahantrana tsy afaka zany fa na amin'ny fahantrana tsy afaka zany fa tsy le volonté na le sitrapotakin'Andriamanitra ananina ho an'ny olona miomana ampakarina. Ny fiasan'ny teny manovany ao anatinao sy ny toetranao fa tsy ny fiasan'ny manovany fahasalamanao sy ny arabolanao aloha. Ty kapiteny Romana ty dia tonga hitady zavatra tamin'i Jesosy Tompo. Ny antony natongavany teo aminy. Finoan-javatra avy amin'i Jesosy. Niankina tamin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra fotsiny. Azo ny fanasitanana fa sy nandray famonjena izy. Tsy nampandroso an'i Jesosy ilay kapiteny fa niny teny fotsiny izy ho amin'ny fanasitanana. Nino izy fa mahery sy miasa ny tenin'Andriamanitra ary tsy voasaka an'izay zavatra rehetra hafa ety ivelany tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainany. Zany fanasitanana zany eo tokantranony. Zany natonga azy ny laza fa tsy mendriky nidirana ao an-tranony izy fa hanonona teny ray fotsiny tompo dia ho sitrana ny ankizy lahany. Jentil izy io rahalahy io. Saka io sikosindray mpanotsy tsy nitady an'i Jesosy tamin'ny zavatra fa nanana ny zavatra rehetra fa nilaza amin'ny famonjam-panahy. Tsy nahita tory fa nianjainy fieritreretany amin'ny alina satria mpisoloky mpangalatra sy mpanendaka ary mpametsifetsy. Voafatotry ny fitiavam-bola nametraka ny vola ho Andriamanitra kanefa tsy nanam-piadanana tao am-pony. Raha eto zany zao Zakaiosy dia zao no nataony Zakaiosy. Ka ny teninao izay nampahery tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy fa efa voafetra zava-pona fa tsy toetra utanako ny tariketra. Mety nanao zay ezaka avy aminy Zakaiosy. Ezaka mba ho tsara. Saromana tao ambadiky ny fananana ny zavatra rehetra. Le toetra tsy miova ao anaty. Saritsary-piovan'ny endrika. Tao mahafinaritra ny maso aty ivelany. Fa nampahory azy nandritra ny fiainany ray manontolo. Nanomboka ny jaly Zakaiosy. Tia hita fiadanana sy fitsarana. Fozy izy Zakaiosy. Ho azoniko ny targetra. Mandra-pahitako an'ilay iray zay azoko antoka fampitsahatra amin'ny fitototoko sy ny faratsiko ao anatin'izao adalako zao. Jesosy io, aiza ianao? Fa tsy manam-piadanana amin'ny foko. Tsy mahita fitsarana ny ato anatiko. Fotoana anankiray zay ohatry ny androany. Sofa tsy teny noho ny lainy. Anova teny ampinoana anova ny aretina ho tonga fanasitranana fotsiny. Fa tonga mihitsy izy anokatra ny fony handray an' Jesosy ao an-tranony. Halleluja. Efa niezakao efa niezakao olo marina firony afetsena mba tiako nerana. Zakaiosy no namorona an'izay fa vonjona naraka taty aoriana. Rehefa niezakao mba ho madio ampo fa vononao ny andao ny lolom-potalo dia tony resy ao ka mila hitalao naona moaraikio no ny voaty izao. Rehefa niezakao ho manam-pahendre ka hoe aforatoe
tsara tsy mahonena rehefa niezakao mba ho mpandefitra vao maiky atao miasay ireo mpanohitra de tony resiao ka mila hitanao nahoana moaraiko no ny voady izao fa no ny teninao izay mampahery ay fa tsy misy fiadanana ho any ratsy fanay fa efa voafetra ny andro ny rehetra zava-poana fa tsy toetra tanakony tariketra dao tsika tia tanana mafy eo an'Andriamanitra olona ronona mpandroso an' Jesosy fa niova ny tantaram-piainany rehefa miona amin'i Jesosy ianao a dia izy no atsarana faratapony sy ambony indrindra avereno izy no atsarana faratapony sy ambony indrindra ndre mandeha zay Petera nandeha nanarato nandritry ny alina tsy nahazo niditra Jesosy dia niteny hoe arotsay ny ratinao amin'ny ankavanana feno ny sambokeliny fa rehefa mivoaka Jesosy ny ala tao amin'ilay sambokely dia jereo ny lioka toko 5:1 nampiantsona ny arato sy ny trondro sy ny lakana izy dia adinony izay nanahirana azy nandritry ny alina tsy azony fa jamba amin'ny fahatsarany Jesosy izy dia nanaraka azy voatongy Zakaiosy tao trano Zakaiosy Jesosy vola no Andriamanina fa le vola tiany lasa nafoiny rehefa tena niona tamin'i Jesosy izy ny zavatra mahaliana an' Jesosy dia ny fiovana ao androany arivo tiako fantatrao fa afaky niova ny zavatra rehetra momba n'io fiainanao io fa mititaka arivo ty mba ekeo niona amin'i Jesosy sy amaly ny antsony ny marina manana problema na mandrakizay very Andriamanitra lay endrika Andriamanitra tao anatinao very no ny fahadisoanao sy ny fahadalanao ary io sary very io ny tian'Andriamanitra averina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny famonjeny tsy afaka monjy tena amin'ny ezakao ianao fa izy no ilainao anovanao amin'ny fanekenao ampandroso azy ho le tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana raha za ianao hitsangana moramora eo amin'ny toerana misy ianao androany arivo tsangana eo amin'ny toerana misy ianao tsangana eo amin'ny toerana misy ianao raha eto ianao mititaka arivo ty tena mangeta eto ianao an'izany atao hoe fiainana miaraka amin'i Jesosy zany na ny lavitra any ianao dia tiako no milaza aminao aza menatra olombelona manao voatra ny Zakaiosy na nitondron'olomolotra aza teny an-dalana tsy maintsy miatranao an-tranoko Jesosy zao ny kiondalana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainana ianao manaiky ampandroso an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana raha resy lahatra ianao ao anatiny ty satria zay le etaetan'Andriamanitra ho anao dia tiaka ianao hiazakazaka ety aloha halleluja nandao anao elao raiko makanesa ety aloha aza menatra olombelona raha ianao le olona n'olo tena sy vonina andray an' Jesosy eo am-ponao aza menatra makanesa ety aloha ao anatin'ny tiry ty fivavaka manokana ho anao zay zao ny teo diao tita miao na lavitra tongavy ety aloha
Iara ivavaka aminao zahay. Raha Jesosy tompo sy mamonjy ny fiainanao. Ary neto aloha kosa nangana ny tananao ankavanana ianao. Tsangano ny tananao ankavanana. Valio tena mpitiavana be ary tena mifandresan-dahatra be ao amponareo zao fanontaniana zao. Tena sitraky ny fonareo ve tsy antery fa fandresan-dahatra. Ny andray sy ampandroso an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanareo manokana. Raha zay tokoa ny valiny dia ataovy hoe pasteur tena sitraka tokoa avereno zay. Satria tena vokatry ny fonareo zany dia androany ity takarivo ity dia kiondalana anankiray eo amin'ny tantaram-piainanareo ampandrosoanareo an'ilay Andriamanitra tsara sady be famindrapo. Izy ny mpamonjy tokana andrandray nyity zao tontolo zao ty zao lazay. Tsy misy makany amin'ny ray ozy izy afa-tsy amin'ny alalako fa izaho ozy izy Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ekeo fampanoty ianao miakeny elo kao androany dia sokafo ny fonao fa hisokatra ho anao mivaravara amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Anadio anao afaka mifahotana rehetra ary anangana anao ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha ny lavitra anao mangetaeta koa afaka manangatanana miaraka aminay fa tsy mbola tara akory. Avereny miaraka amiko zao vavaka zao. Jesosy fantatro fa ianao ny mpamonjiko. Androany hariva Jesosy mangetaentanao raisiko ianao ho tompoko. Raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko. Manjaka ato boky. Soraty eo boky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra misaotra Jesosy
fa voavela ny eloko, voasarona amin'ny fahotako. Anao a Jesosy ô, makasitraka dado. Halleluja, amen. Aza hidina tananareo fivavaka ho anareo zay. Anindry ny tanantsika ty aloha ny mpitandrina rehetra sy ny fiangonana hivavaka ho andry zareo tsika ny raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka amin'ny ty takarivo ty, reto olona sarobidy reto zay tonga ao fanjakanao, ho voatahiry mandra-piaviny zay andro zay dia niverenao ny amin'ny raha amin'ny lanitra pakatra azy. Aza vela isy anankiray Andriamanitra androany amin'izay voasoratra ao amin'ny bokinao ka horaraka amin'ny fotoana iverenanao. Mino aho fa hitahirin'izy ireo ny fanahy amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao, ary atateraka ny fikasanao eo amin'ny fiainana ianao satria ianao ny tompo sy mpamonjiny ary manana raha iomponana aminao zay ny an-danitra izy. Dia ilay Jehovah tompony maro mitoetra amin'ny seza fiandrianana manerinerina, rainao sady rainay koa, ary amin'ny alalan'ny fanahy masinao dia ampaherana izy ireo ianao eny an-dalana, ampitsorana izy ireo ianao sy tahiry azy ao amin'ny sitraposin'ny programanao. Tononoko amin'ny fiainareo amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatsarany, ary amin'ity takarivo ty azoko ny antoka sy ny toky fa izy hiasa sy atateraka amin'ny fiainareo ny tsara sy mihoatra lavitra amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo a. Amen dia amen. Halleluja. Daotsika ity an-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Misy taratasy zaray no mpitandrina sy ny ekipa rehetra aminareo a, andraisana ny anaranareo hitondrananareo mambavaka. Rehefa manam-piangonana dia sorata eo ny fiangonanao. Raha mbola tsy manam-piangonana ianao dia jasina eo amin'ny soratra tsy misy fiangonana. Fa vonona mandrakarivo zay a nivavaka ho anao sy fampitantana aminao a hatrany an-danitra. Amen. Mahazo toerana ary zao tsika hivavaka ho amin'ny marary. Jesosy any amin'izay toerana rehetra nandehanany dia mila fantatsika fa ny sitrano ny marary zay mangetaheta sinoana azy andray kasika avy aminy dia ny sitranony avokoa. Ny sitranony satsy ny sitranony noho izany andro ny arivotsika mananantoka sy toky amin'izao fotoana izao fa afaka nikasika fiainan'ny olon'letondray Andriamanitra ho an'ny androany. Nitsangany eo amin'ny toerana misy ianao dia petrao amin'ny faritra marary ny tananao. Daotsika antso ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy olombelona manasitrana. Fivavaka reto pasteur be dia be reto, fivavaka ao any toeranany, fivavaka ao ilay marary koa mino ametratika ny tananao eo amin'ilay faritra marary no anasitranan'Andriamanitra anao. Apetrao amin'ny maso jamba zany, apetrao aza manahy, apetrao amin'ny maso jamba, apetrao amin'ny tokotra malemy, apetrao amin'ny sofina marenina, apetrao any amin'izay problema na fivotosana naiza naiza, tsisy toerana tsy azo ny tanan'Andriamanitra ikasiana anao. Tsy mahazo kevoko zany tsika hoe avy amintsika ny mampitranga fahagagana, tsy mahazo manao an'izany satria tsisy tsy tanan'olombelona nikasika anao fa tanan'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina tonona sy ny tsoka rehetra ny anatin'ny vatanao any hitan'Andriamanitra fa izy nahary anao sy nitahiry anao matombo loatra zao ianao. Mino fandroany arivo nataova tsy mihetsika tsony azy mbola afaka novelomina indray satria eto le velona mandrakizay Jesosy no anarany, izy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha natao ny tany Jerosalema zany tamin'izany tantara ny tao anaty baiboly, fandroany ariva realiteny eto amin'ny gara satria tsy miova izy, tsy hitany masosika izy fa miaraka amintsika izy. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananao, apetrao amin'ilay faritra ilanao famelombelomana, ilanao fananganana, ilanao raha olana le izy ataovy amin'ny lohanao fotsiny. Ninninona zavatra rehetra androany manana fanantenana fa eto ny fanahy masina mitsangana amin'ny toerana misy ianao dia angatao ny fanahy masina androany arivo, fanahy masina milanao a. Halleluja. Fanahy masino tina soety anao raisony toeranao ianao no trantranay milanao ny
Fivondrona ny pastera rehetra eto Antsirabe sy ny fiangonana kristiana miara manatanteraka an'izany androany porofoy amin'ity takariva ity fa eto ny fanatrehanao, eto ny tananao itsotra amin'ny fanehoam-pamantarana, amin'ny kasipagagana, amin'ny fanastanana soa sy atsara ny zanakao. Apetrao ny fahatra-marary ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety. Ninona olana rehetra misy eo amin'io tenanao io na fahaverezan-tsaina
amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Aoka hiverina amin'ny laona ny sainy izay olona very sainy tonga eto amin'izao ora sy miditra sy fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Zany proclamation zany, zany fanambarana zany, zany mijoro miteny an'izany fa reo pasteur rehetrarehetra reo miara-miopopo amiko amampiasa ny fononiko atateraka an'izany amin'ny ty takarivo ty eo amin'ny fiainanao. Raha izy ny fampahiratana ny masonao tsy mahitsy, raha izy mamaimpona ny fandrenesan'ny sofinao raha mareninao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malemy mitsangatsangana dia mahatanjaha amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta, miara-mietsika miteny ianao miala teo amin'ny toeran'io mahatanjaha amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny hery sy ny fahefany zany anarany zany, natao ekeny lela rehetra, natao ekeny lohalika rehetra, na ny hita maso na ny an-danitra tsity na eto an-tany na ny ambanin'ny tany, manaiky ny anaran'i Jesosy. Tonoko ny fifitosana miala amin'ny fifitosana, miala amin'ny fifitosana, miala amin'ny fifitosana na heriny zany, na tumeurany amin'ny ati-do, na cellule cancéreuse ao anatin'ny vatanao. Manonona raha velona ho an'izay manao dialyse tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, velona masina manan-kera avy amin'ny Nazareta. Aoka izy fanasitanana ho andranao, aoka izy restauration, famoronana fo vaovao ho an'izay marary fo androany. Lalan-draha tsetsina rehetra misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Covid miala amin'ny anaran'i Jesosy. Niza na aretina an-doha zany, na makasika amin'ny maso zany, na makasika amin'ny tongotra zany, na ny anatin'ny vatanao na ny ratsambatanao, na ny tovam-panananao, an'Andriamanitra ianao amin'izao ora sy minitra seconde zao manao opération sy manao livraison eto ny lanitra. Raha izy ny livraison avy amin'Andriamanitra andro any arivo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ataovy essai dia misoran'Andriamanitra, ataovy essai dia misoran'Andriamanitra, ataovy essai dia misoran'Andriamanitra. Aoka mpiandaikitra rehetra hijery ny essai, jereo ny olona, jereo ny olona, jereo naiza misy azy, miasa Andriamanitra. Ogofany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo, makasitraka anao zay Andriamanitra, mpanao ny lanitra sy ny tany, fiafanafenao any eny sy ny manatsainy zany zavatra zany, fandasenao amin'ny pahatsorana ho an'izay mino ny anaranao kosa. Misora azy amin'ny fonao manontolo, makasita azy amin'ny fonao manontolo. Halleluja! Afafany amin'ny lanitra hoe tananao mba ho hitako. Halleluja! Dia ataovy ohatr'izao eo an'ilay sitrana, ataovy ohatr'izao ho an'izay sitrana, ho an'izay natsiara na afahan'Andriamanitra. Ataovy ohatr'izao, ataovy ohatr'izao ny tanan'izay sitrana, ataovy ohatr'izao ny tanan'izay afaka, zay afaka ataovy ohatr'izao, ataovy ohatr'izao ny tanan'izay afaka mba ho hitanay, ataovy ohatr'izao ny tanan'izay afaka. Halleluja! 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 Mba anontany hoe le afaka hoe inona nanesoran'Andriamanitra anazy, inona no afaka teo amin'ny fiainany sy nanasitanan'i Jesosy anazy. Ataovy ohatr'izao ny tanan'izay afaka, ataovy ohatr'izao tsara ny tanan'izay afaka, ataovy ohatr'izao tsara ny tanan'izay afaka. Halleluja! 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 Ataontsika ity an-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Ry arindriny nisy olona afaka, ataovy ohatr'izao ny tanan'ilay afaka ne, reny nisy afaka, reny. Velona Jesosy, velona Jesosy, velona foana izy na tsy afaka aritsika, fa vao maitsika hifaly sy ame voninahitra azy raha afaka tokoa ianao, satria raha ny zanaka na afaka anao dia maninona ozy izy afaka tokoa ianao. Ataontsika ity an-tanana mafy eo an' Jesosy. Misaotra Jesosy, ianao ny miasa, ianao ny manatanteraka, ianao ny momba, ianao ny mampitsoro anay araka ny planinao sy ny sitraponao. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Makenesa ty aloha zay afaka re, confirmentsika le izy, confirmentsika fotsiny le izy efa tanteraka teo amin'ny fiainanao ny fanasitranana ny voninahitra Andriamanitra. Orakoraka mafy be eo an' Jesosy. Ataontsika ideran'Andriamanitra, ataontsika ideran'Andriamanitra amin'ny hira anankiroa. Halleluja! Zao tadidio, mila tehiriziny ianao anatin'ny fanasitranana.
satria ny antony nandrahana anay tsy hoe sitrana fotsiny ianao dia tsy hita fa hanomana anao ho ampakarina ataovy amen noho izany kely sisy dia lasy zao amen manana fotoana sy rendez-vous-tsika ry fiangonan Jesosy eto Antsirabe miandry ny fotoam-pampakarana vehivavakaiky Jesosy halleluja kely sisa dia lasy zao No
zanenina zavatra antranga teo amin'ny fiainana dia takizao ny sandriny akavia tsaka ny kely sananao azavady sandriny akavia iny tanana ray manontolo iny tao anatin'ny 5 andro voly dia donto be dia azavo kely ohatrany ao na fitrangale izy tena tsy maray zavatra mihitsiny zay zavatra raisiny tanako io zany dia ohatrany hoe votsitra ho azy dia nanao analizy a dia mivaly analizy zany hoe rimatisme ozy izy zareo dia me fanafody aloha dia lany ny fanafody dia hiverina amin'ny latsinainy nefa tonga teto amin'ny voninahitra ho an' jesosy fa afaka tanteraka aleloia orakoreka mafeo an' jesosy velona ve jesosy sa tsy velona e alleloia mademoiselle Lucia voninahitra ho an'ny tompo ny mahasoavanana nandritra ny ray taona nangirifiry foana ny mahasoavanana nandritra ny ray taona rehefa mivavaka teo dia nihetsiketsika le izy dia latsaka mihitsy le ranomaso taoriana mivavaka sitrana tanteraka afaka tanteraka dia rainy jesosy tia famafo amin'ny tompo madame Jania 5 taona mipetraka eny vaty fotsy izy narary andoha izy natongavany teo tao anatin'ny fotoana narary ihany ny lohany vita vavaka sitrana ihany ny lohany olakolaka mafeo an' jesosy ity renim-pianakaviana ty Anita no anarany nandritry ny ray volana izy dia narary mafy ny lamosiny tamin'ny tonga teto izy mbola marary ny lamosiny marina ve zay Anita eny tompoko ya mbola narary ny lamosiny dia amin'izao fotoana zao izy matsapa avenao fa sitrana eny tompoko sitrana voninahitra ao an'Andriamanitra iza nanao an'izany Andriamanitra loatsika tia tanàna mafy an' jesosy alleluia madame fara narary andoha nandritra amin'ny 10 taona fanimpanina dia rehefa tao anatin'ilay vavaka teo dia nisy zavatra tsapany ony nidina tao aminy dia lasa maivana tanteraka izy tsy ninona tsony afaka tanteraka voninahitra dia ho an'Andriamanitra rary ihany fa izy ilay nanasitrana sy nanao fanasitranana tamiko rehetrarehetra alleluia tena ho an'Andriamanitra Alléluia, monsieur Jules. Un problème tao anatin'ny 3 volana dia misy marary manindrona ao amin'ny tratrany ao. Ary rehefa manindrona izy io izy dia renao tena manaitainy. Ny zavatra tsapany anefa tonga teto inona ny tsapanao? Feham-bavany janjanona maivana. Voninahitra ho an'i Jesosy teko mabetsika ho an'ny tompo. Elio raika amby 20 taona fony izy 12 taona dia nisy crise cardiaque narary fo raika amby 20 taona izy zao nandritry ny fotoana natongavany teto vao nanomboka ny fotoana narary be ny fony atao ve fa mivadika azy efa avy eo amen vita mivavaka dia nijery manodidina izy sao dia efa tsy velona tsony zany fa ohatrany tsy nahenona rary tsony aloha izy ilaza zavatra itsolo vavolombelona foy dia foy ho amintsika tsiraray avy Elione anarako dia voan'ny crise cardiaque narary be le izy tamin'ny tonga nivavaka teto dia rehefa niteny pastera hoe apetraka ampelantanan'i Jesosy io izay marary rehetrarehetra aminao fa sitrana dia napetrakako izany to dia tsy naheno marary tsony afa voninahitra ho an'i Jesosy olakolaka mabe ho an'i Jesosy
izy indray no sarobidy no anarany. Enina amby folo taona izy dia narary ny fony ary misy manindrona ao anatin'ny fony ao. Tamin'ny tonga teto izy dia mbola misy manindrona be tao anatin'ny fony. Marina ve zay sarobidy? Marina. Ya, nisy nanindrona tao anatin'ny fony amin'izao fotoana izao izy matsapa fa misy fiadanana maivana be izy ndao tsika ity tanana mafy ho an'i Jesosy. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Ya, madame Marie Pierrette indray nandritra ny 7 andro zavatra anankiroa nahazo azy. Voalohany indrindra io lohany io narary be, tena marary be foana nandritra zay 7 andro zay. Dia ankoatran'izay misy zatra mandehandeha ao anatin'ny kibony ao tsy fantatra. Fa tamin'ilay fotoana mivavaka teo tery izy mipetraka, tamin'ilay fotoana mivavaka dia rehefa mifantoka tsara izy dia zao ny zavatra nitranga, niala teony eo le aretin'andoha ary tsy haintsony le zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibony. Dia raha ho an'i Jesosy andao tsika tehaka mafy be voninahitry ny tompo. Avy manasitrana ny fo Jesosy dia manasitrana ny londray. Izy zay na ny anarany tao anatin'ny ray volana sy tapany narary andoha. Bazonao an-tsaina ve zany fo maraina ianao dia marary andoha, matory dia marary andoha, fondray rapitsy marary andoha. Fa tao anatin'ny ray volana sy tapany narary andoha dia ny zavatra nitranga ozy izy vao vita ny vavaka ho an'ny marary teo dia tonga dia nisy zavatra reny mitsoka tao dia tonga dia afaka tsy narary tsony. Andao iorakoraka mafy be ho an'i Jesosy mpanasitrana aretina do. Voninahitra ho an'Andriamanitra sahobiny aina 7 taona. Tao anatin'ny 20 taona mahery efa tsy tadidiny intsony mila kibony avy manevika foana fa marary be. Taoriana ny vavaka dia sitrana tanteraka. Sitrana tanteraka. Urakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ity renim-pianakaviana ity madamo olo no anarany. Narary izy nandritry ny ray volana dia nihinana fanafody izy dia lasa tsy naheno ny sofiny, lasa tsy nandre mihitsy izy androany voninahitra ho an'i Jesosy fa efa mare tsara izy amin'izao. Marina sa tsy marina zay madamo? Zay tsotra betsaka ny Jesosy. Ndao tsika ary atao test vetivety aloha mba hamezatsika voninahitra an'Andriamanitra. Mitenena fa sofina anankiroa. Ya, izy roa tsy naheno ya. Olo Jesosy andrefatrena. Ndao tsika ity tanana mafy Jesosy. Alléluia. Mademoiselle fikasana nanam-pikasana izy nahitany Jesosy dia tanteraka amin'ny fikasana. Alléluia. Nandritra ny ray volana izy marary andoha be, manahitaina ary tao anatin'izay ihany koa dia fanina. Rehefa fanina izy dia ohatran'ny maizina be daholo ny zavatra hitany. Androany na mbola tonga teo ary izy mbola narary andoha fa rehefa nentina mambavaka sitrana maivana niala teo ny odolo. Marina ve zay? Voninahitra ho an'i Jesosy ndao tsika itehaka mafy ho an'ny tompo. Filazana kely azafady rehefa tapitra ny fotoana aorianany tsodrano dia mba miangavy ny mpiandraikitra ny fiangonana rehetra mba angorona ny seza dia alahatra eto aloha eto atangorona eto mba ho fandaminana ny sécurité amin'ny alina. Misaotra tompoka. I sarindra tao anatin'ny 2 taona dia narary fo, manao palpitation be foana ary tonga teo izy tamin'ny vao tonga teto androany mbola nanao palpitation be. Fa zao andao izy nilaza azy zay fahatsapana ny zavatra reny. Voninahitra ho an'i Jesosy ny afahako mitsoko vavolombelona ao anatrany.
fa tamin'izaho tonga teny mbola nanao palpitation be sady nisy zavatra nanindrina be tamin'ny foko fa tanatin'le vavaka ao amarary teo dia reko tena nisy zavatra nikasika misy tany anatiko tany dia voninahitra ho an'i Jesosy satria miorakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Madame Arso, telo amby telopolo taona tao anatin'ny tapabolana naharary be mifony ary misy aretim-po hafahafa eto Antsirabe eto miala amin'ny anaran'i Jesosy zany satria nisy fahalasan'ny mpiray-tampo taminy dia izay niteraka aretim-po voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny vavaka fanatsitranana dia nanahoana ny fonao. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia averiko azy ny voninahitra. Nandritry ny tapabolana mahery aho dia tsisy fifaliana mihitsy tao anatiko na indray mandeha azy. Alahelo foana na mahita vady aman-janako azy aho dia ohatran'ny hoe sosotra foana. Dia hoe teo anatin'ny vavaka dia mivavaka sady nitomany. Dia rehefa mivavaka dia ohatran'ny misy isan'andro moa izany misy ohatran'ny hoe manan-keny dia atao ny tendako eto. Dia rehefa avy eo mivavaka teo dia nisy zavatra ohatran'ny hoe nisonitra ny akatra be na ka ny am-bavaka any dia tonga dia maivana be ny vatako. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra averiko azy ny voninahitra. Iza nanao an'izany? Orokoraka mateo azy. Velona Jesosy. Ity renim-pianakaviana ty Madame Santatra, zay no anarany. Narary izy dia andehantsika averatsika izy tantara fotoana fohy nanjo azy. Narary ato dia nandritry ny tamin'ny volana février dia nihinana karazana fanafody be da be dia ilay izy fanafodina tension dia raha fa lasa tsy nihinana an'ilay izy dia tonga dia lasa niakatra be foana ny tension. Dia rehefa niakatra ny tension dia teo amin'ny 3 herinandro teo lasa nanomboka nanjavina be ny masoko dia izako mifoha dia miratsy foana ny fahitako fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa androan'ilay izy efa mahita tsara. Iza nanao an'izay? Jesosy. Andehantsika ary ataontsika test avy hatrany hoe hitany Madame Santatra ve ty hoe inona vakiny ty? Mary. Vavolombelona. Taona. Volana. Andro. Alleluia! Iza nanao an'izany? Voninahitra ho an'i Jesosy irery any. Madame Ravaonirina Bertine nandritra ny 3 taona dia tsy afaka miforotra ny tongony nandritra ny 3 taona dia rehefa nanontaniana izy dia hoe tsy fantatrony ny atony fa hozy izy dokotera rhumatisme sy ny karazany fa teo amin'ilay fotoana nentina mambavaka dia hoe ataovy le essai na ataony le essai le tongotra tsy afaka miforotra nandritra ny herintaona ataovy nge le essai tsy afaka nanao an'izany taloha. Tena sikina voninahitra ho an'Andriamanitra. Nandritra ny 3 taona zao no nataony Jesosy azy. Asany ianao manahoana? Ozy izy tenin'Andriamanitra hoe ary ny marary rehetra dia niositraniny avokoa. Ary teto androany na fo io na orona na vava na sofina ninninina eto Jesosy manafaka azy. Ny problème ny fitahiana tao anatin'ny ray volana dia tsetsina be ny orona tsy mahay miaina raha tsy amin'ny vava isaky ny alina fa androany azavainao kely le izy. Misaotra betsaka an'Andriamanitra fa isak'alina dia sepotra be foana moa na maraina koa ary dia indraindray mandeha raha be foana ny oronako dia nanapa-kevitra hoe mety ho any amin'ny dokotera angambany dia androany le izy tena tsapako hoe maivamaivana mihitsy ny oronako dia mba afaka miaina tsara ohatry ny olon-drehetra. Voninahitra ho an'i Jesosy irery any, orokoraka mafy be ho an'i Jesosy. Madame Bertine 4 amby 20 taona nandritry ny andro omaly
narary sy nanaikitra ny tao amin'ny lakibony dia mamaly any amin'ny lamosiny dia zay aretin'izay a na tonga tsy afaka mitraka be sy tsy afaka miondrika ndo a famiteny ho azy ny sary afaka miondrika sady nefary traka indray azy iza nanao an'izany tao ariana mivavaka nitsangan'izany a jesosy nanao an'izany a olokolaka mabe ho any jesosy izy indray a no madame sandy a no anarany izy dia marary a misy tension vain foana tensiony a dia tsy manam-pitsarana mihitsy izy fa hoe miakatra foana n'io tension io dia tonga teto izy a androany dia nanam-piadanana be izy a afaka ilay palpitation a nanomboka manam-pitsarana izy a manasa tsy marina zany sa ya ndao tsika tia tanana mafy an jesosy a voninahitra ho an'andriamanitra irery any alleluia voninahitra an'andriamanitra madame charline marary fo mavesatra ny anton'le izy moa zany tantarainy teo dia hoe nonony amin'ny zanany zay tany amponja dia nandritra amin'ny folo volana izy dia navesatra amin'ny fony a dia tena sady tsy mahina-kanina tena mavesatra zay ny azo lazana azy fa teo netiny teo amin'ny jesosy le izy a dia jesosy le mitondra le enta mavesatra afaka tatsikitsiky be izy resaka taminy za tsy hiakatra entsony izy izy fa za efa faly de tsy maintsy miakatra anao fa fahaona ny faly tsy hiakatra eto a io izy io falifaly be a hotain'andriamanitra ny zanany fa afaka tanteraka maivana tanteraka le fo a voninahitra ho an'i jesosy a dao tsika iorakoraka mafy any tompo izy no madame francine tao anatin'ny roa volana narary vavony dia enjana be ozy izy io vavony io a sady tsy mahazo aina fa tao arinany vavaka tonga dia reny fa maivana sitrana somatsara faharoa tao mitaovam-pananana sady mangididy ozy izy a afaka teo ny eo voninahitra ho an'i jesosy rery any mady mijaly lasimina tao anatin'ny herinandro a narary ny kibony a noho ny kibongany zavatra mitsanga rehefa pendena ohatr'izao ikibony ambany io a dia manaintaina miteny ho ny pastera hoe safoy a tsapao amin'ny tananao ny kibonao tao anaty vavaka dia mivavahany dia tsy narary tsy nanaintaina intso ny voninahitra ho an'i jesosy rery any Segunda mande, Madame Sara Muse, Aona Ramuse, Tumputsa vida na we, Tumputsa vida na we, Manapaka bandida na we, Manapaka bandida na we, Sisu Fifi, Sisi aqui vili na misuchu, Sisi aqui vili na misuchu. Segunda mande, Madame Sara Muse, Aona Ramuse, quel sistema sisa we, quel sistema sisa we, Amariso misma marcha na we, Amariso misma marcha na we, Sisi aqui vili na misuchu, Sisi aqui vili na misuchu na mami, segunda
zao a Jesosy avy any Nazareta no niasa teto. Vavaka daholo le pastera rehetrarehetra teo reny a, ary niaino anay niaraka Andriamanitra, dia niaino anao Andriamanitra, namaly ny finoanao Andriamanitra, dia zao pirofom-panehoana hita maso fa tsy avy amin'ny olombelona zany a, fa avy amin'Andriamanitra. Raha izy Jesosy eo ny voninahitra fa mendrika ho anao. Ho anao rery aoko voatahiry izay kasika ao teo amin'ny olonao, dia aoka ny fanahy rehetra izay nangeta entanao an-drano voatahiry mandra-piavinao eny amin'ny raho an-lanitra. Hiala amin'ny faharatsiana ny olona, tena tanteraka amin'ny fibebahana marina Jesosy a. Tena nahita Zakaios ianao, tena nahita Petera nadino ny lakany sy ny aratony, ary ahitako fon'olona tena ho amin'ny fanjakanao eto Antsirabe. Ny fanorinay rehetra Jesosy eo dia tsy hisy tavela amin'ny fotoam-pampakarana, fa iona aminao, ho ao aminao mandrakizay Jesosy a. Raha isy ny voninahitra fa ho anao rery mandrakizay. Amen. Ndao tsika ite-tanana mafy eo an Jesosy, andraisantsika ny filohan'ny fikambanana kristianina miara-mitoro ny filazantsara-pitiavana. Raitsika pastera, tega mafy an'Andriamanitra. Angasetraka tompoko. Haleluya! Raha pitsindray ny fotoana manaraka, ambony sasany afaka tonga lolo ianao, ento ny havana, ento ny namana mpiara-miasa, fa za mino fa Jesosy Kristy tsy miova omaly, anio, rahampitso, ravakampitso, mandrakizay. Amen. Ndao hivavaka isotrany tompo atsika amin'izao fotoana izao. Ray masonao mankasitraka anao zay amin'ny anarany Jesosy tompo zanakao. Ianao ny mena voninahitra sy ny kalazaina, ianao niasa raha eo tamin'ny alalan'ny fanahy masonao, ianao nanao zava-mahagaga teto anao, namonjy olona, namonjy fanahin'olona. Tsy vitanay izany fa ianao rery ihany. Na nasitrana koa ianao, na me fanantenana ianao, na mpivatantaran'olona maro ianao. Ary mino zay tompo, tsy androany ihany ianao miasa, fa rahampitso, ravakampitso, mandrakizay raha mbola misy mitady ianao a, miasa amin'ny fomba mahagaga ary mamonjy. Ary mino koa zay fa ho avy ny fotoana fampiakarana ho tafiakatra ny zanakao. Raha ialetotsika tsoviko rano anao, ny tanan'Andriamanitra ny tantananao a mandrakariva, hitanao ny Jehova ka mindrafo aminao tokoa. Hitavan'Andriamanitra io asandrany aminao, amirapiratra aminao, ka anomenao fiadanana mandehana soa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tsika rehetra anao hoe amen. Tain'Andriamanitra dia tsofo ranko akaikinao a, raha pitsondray hoe a, eto tsika tonga miteran'Andriamanitra.